Isan'andro isan'andro. Alleluia. Teny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra le teny mitodika any amin'Andriamanitra. Ninona zavatra mitranga? Alleluia. Ninona zavatra hita? Alleluia foana. Ninona zavatra mety mitranga nandritra ny herinandro ohatran'ny tady anan-kivy zany fa zao tsika tsy mety kivy amin'ny anaran'i Jesosy. Satria tsika tsy mijery ny zavatra ny tany ary tsy mametraka ny zavatra ny tany ho lehibe mihoatra noho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Raha mino an'izany andao tsika hitehaka ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Mba eritrereto fa na izy tompony tompo sy mpanjakampanjaka raha tsy kivy noho ny aminao. Alleluia. Nefa izy mahalala ny zavatra rehetra. Ny dikan'izany dia zao, ianao koa tsy mahazo kivy. Satria ianao mila mibanjina ny Kristy isan'andro, isan'andro. Boky ny Hébreo dia milaza hoe Kristy ny mpanefa ny fibanjinanao amin'i Jesosy no miantoka ny fitombon'ny finoanao isan'andro, isan'andro. Amen. Andaontsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga eto amin'ity toerana ity afaka manaraka ihany koa any amin'ny toerana maro samihafa noho ny fahatsaran'Andriamanitra dia manana andro indray tsika tombon'andro vaovao izay omen'Andriamanitra ahy sy anao. Andeha tena hoe ataontsika kadao tsara be ao an'Andriamanitra izany andro izay nomeny izany. Manasa anao hitsangana amin'izao fotoan'izao raha sitraka dia ataontsika hivavaka. Ny vavaka dia fantsona anankiray izay nomen'Andriamanitra nampianarin'Andriamanitra antsika matotoko fahina dia mampianatra an'izany Jesosy nampianatra ny vavaka. Ny mpampianatra ny vavaka tsara indrindra dia Kristy irery ihany satria izy ny tompon'ny teny ary tena izy mihitsy ilay teny tokony avoaka ny vavanao isan'andro isan'andro. Ataontsika hideran'Andriamanitra agnikohako anatrehan'Andriamanitra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra hivavaka hitodika any amin'Andriamanitra hampanaiky ny amintsika tsiraray avy hoe izy ny tokony hifatohantsika amin'ny fotoana rehetra, izy ny tokony henohintsika amin'ny fotoana rehetra, izy ny tokony hinohintsika amin'ny fotoana rehetra. Mila mino n'Andriamanitra ianao ary maneho an'izany amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika tsiraray avy. Ataontsika hivavaka ary amin'ny anaranao Jesosy sy amin'ny anaranao mpanjaka. Andriamanitra rainy tsara indrindra tonga eto indray izay Andriamanitra manaiky ny fahalehibiazanao, manaiky ny fitondranao. Misaotra tompony amin'ny fitiavana ngeza be izay atolotra ao anay Andriamanitra. Ty tompon'andro ty Andriamanitra dia mari-pitiavana indray izay omenao ny tsiraray avy Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra fa nisan'ny tanàna izay misy anay Andriamanitra dia nanehoanao ny fahatsaranao, nasehonao marina fa tena tsy hoe vazivazy ilay teninao hoe mampiposaka amin'ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina ianao, maneho fitiavana amin'ny olona rehetra ianao Andriamanitra tsara indrindra. Tompo zahay koa dia mila mianatra an'izany, mila tahaka an'izany zahay tsiraray avy Andriamanitra, mpaneho fitiavana amin'ny fotoana rehetra, mpizara fitiavana amin'ny fotoana rehetra tahaka anao Andriamanitra. Na matory ary zahay dia mbola eo foana ny fiarovanao, na mifohy zahay dia mbola eo foana ny fiarovanao, na miasa zahay dia eo foana ny fiarovanao, ary ny fitiavanao dia tsy mety ritra, tsy miova mandrakizay. Voninahitra ho anao ilay mpanjaka avo indrindra, masina ilay tompo Andriamanitra tsy toa, ilay hatramin'ny taloha ianao, ilay ankehitriny, ilay androany sabotsy ianao ary ilay mandrakizay eo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Ampianary izay tompo hitodika makany aminao amin'ny fotoana rehetra, hampatsahivy izay fane masina amin'ny fotoana rehetra, tsy hijery ny zavatry ny tany, tsy hametraka ho zava-dehibe ny zavatry ny tany fa kosa hitodika makany amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka arakaraka ny hitodianay makany aminao Andriamanitra no hirehetany fiainam-panahinay isan'andro isan'andro, tahaka ny hoe mitodika makany amin'ny jiro ny fitaratra anankiray dia arakaraka ny hitodiany makany no andraisany sy hampitany zavatra koa avy any amin'ilay ray makany amin'ny olona hafa Andriamanitra. Tahaka an'izany ny fiainam-panahinay Andriamanitra, tsy afaka nitondra ny teninao sy ny sitraponao amin'ny fiainan'ny olona hafa izay Andriamanitra raha tsy mpandray ny teny avy any aminao ilay fototra tsara indrindra. Dia ankehitriny Andriamanitra dia mampitodika ny fonay izay makany aminao Andriamanitra mba hahafahanay tena ho feno ny teninao, ho feno ny sitraponao, ho feno ny fanahinao Andriamanitra. Ahaizanay mandeha arak'izay mampifaly anao Andriamanitra tsara indrindra, ahaizanay manenjika ny tongotray sy ny tananay arak'izay efa ao an-tsainao, izay saintsainao, izay ao am-ponao, izay mety aminao Andriamanitra. Jesosy amin'izao andro sabotsy izao Andriamanitra dia miondrika izahay satria manaiky izay Andriamanitra tsara indrindra, manaiky ny fahalehibiazanao izay Andriamanitra, manaiky ny fiandriananao izay Andriamanitra, manaiky ny fahatsaranao izay Jesosy Kristy ary ampanaiky ny momba anay rehetra, ny mikasika anay rehetra, ny fiteninay dia aoka aneo ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Andriamanitra, ny fombanay, ny fijerinay Andriamanitra dia aoka aneo fa Kristy no velona ao anatinay tsiraray avy. Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty ho famonjena ho fiainanao anay tsiraray avy no efa natoy izao anay Andriamanitra. Aoka ho hita
fa velona eo anatinay le teny hoe olom-baovao izahay satria efa ao amin'ny Kristy, efa lasa ny zavatra taloha, na ny fisainana, na ny fijery, na ny fiteny, na ny fietretana, efa lasa avokoa ireny fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra satria efa iray aminao izay rehetra Andriamanitra. Marina mihitsy ny teninao Jesosy fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona, tsy misy vitanay, tsy vitanay miantoka ny fifoazanay isa-maraina, tsy vitanay mampihiratra ny masonay, tsy vitanay koa Andriamanitra ny mamory teny eo am-bavanay Andriamanitra, entina ifampiresahana aminao. Fa zany rehetra zany dia mbola vokatry ny fanahinao masina, fiasan'ny fanahinao masina ao anatinay isanandro. Ianao le masina tsy miova, le mandrakizay raiso ny toeranao androany Andriamanitra, sokafanay ny fonay, sokafanay ny aminay rehetra Andriamanitra, afahanao mahazo ainy. Tompo, aoka ho trano-piderananao ny tsiraray avy amin'ny anarany Jesosy, aoka izay rehetra tsy ankanavaka ho feny fiderananao Jesosy Kristy. Misaotra tompony amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famindrampo, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny fanitsiana, misaotra ny amin'ny fanilovana ny lalanay tsiraray avy, misaotra ny amin'ny nanomezanao anay vava afahanay midera sy mankalaza mioby ny anaranao, misaotra ny amin'ny loalikay Andriamanitra aforotra foana eo anatrehanao Andriamanitra, mba afahanay mahita ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao Andriamanitra tsara indrindra. Tompo, eo aminao ny tena toerana mety indrindra ho anay tsirairay avy. Aoka ny teninao Andriamanitra izay efa vonona ao am-ponao Andriamanitra no anangana anay tsirairay avy indray androany. Ataontsika hisaotra an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra dia rao ny anarany androany. Ny amin'ny fiainanao manokana, ao koa fiainam-pisaorana an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fizany ny sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ataontsika hidera an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ninona zavatra mitranga dia rao ny anarany. Aza midera olana, aza midera fisedrana, aza midera testa, aza midera zavatra tsy maintsy hatrehana, aza midera tsy fisina, fa dia rao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen. Amen. Ataontsika hitehaka ho an' Jesosy, fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:20 ny vakitsika amin'ny mpifaliana, amin'ny mpitsikina tsika rehetra miaraka amintsika sady mamaky an'izany satria ambadika ny tenin'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ambadika ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika dia misy fiainana tsy takatry ny saina. Raha mino ianao fa tena misy fiainana ny zavatra vakianao dia mitsika sady fifaliana foana ny fonao isaky ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany amen. Salamo 98 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ho an'izay afaka mamaky miaraka amiko dia araka mamaky mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mirafy iram-baovao an'i Jehova, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany any ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinana. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Miobio an Jehova ry tany rehetra, velomy ny oby ka mihira. Mankalazany Jehova amin'ny lokanga dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara. Ka miobio natrehan Jehova mpanjaka, aoka irondrona ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, aoka itea tanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan Jehova fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amen. Eny Tompo, tonga izay Andriamanitra anome fihirana vaovao avy any amin'ny fonay izay efa nohavaozinao Andriamanitra. Jesosy tsy hoe hira vaovao fa fihirana, le fomba fihirana, le toe-po eo am-pihirana vaovao anao Andriamanitra, tahaka ny maraim-baovao izay nomenao anay Andriamanitra dia atolotra ianao androany ny fihirana vaovao anatin'ny fontsiraray avy. Asandrato ny vavaka ao androany dia teneny hoe Tompo, tia ny foko omeko anao Andriamanitra, tia momba rehetra omeko anao Jesosy. Ny amiko rehetra Andriamanitra dia ampiasao ho sitraponao ho voninahitry ny fahalehibiazanao Andriamanitra, amin'ny anaranao ilay mpanjaka tsy miova mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Daontsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy. Amen. Misy olona mentanentana ve androany eto Jesosy androany ataovy ohatran'ny mihoatra noho ny hoe zazakely rehefa tonga ny dadany dia mentanentana be izy hoe azo gote,
mihoatra noho izany fionatsika amin'ny raintsika androany a Jesosy Kristy avy Nazareta no manatrika antsika eto andao tsika ity tanana sy orakoraka mafy an Jesosy mba izarao tsikitsika kely no manodidina anao a zarao le fifalianao anatinao a arabao manodidina anao. Alléluia. Datsika ideran Jesosy androany a hosana hosana ho an'ilay avo indrindra le mipetraka eo ambony seza fiandrianana mandrakizay mandrakizay ho anao Jesosy nidera mianja sy mifisandratana mandrakizay a mankasitraka ny amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fitantananao anay tsiraray avy Jesosy a faly zay Jesosy a faly zay satria eto ianao miaraka aminay. Alléluia. Datsika ity tanana ho any Jesosy Haleluya. Haleluya. Ho anao Jesosy makasitraka tompo misandrady eto amin'ny
eto amin'izao toerana izao Jesosy aoka tsisy omem-boninahitra fa tsy ny anaranao rery ihany. Amen. Fa ny masinao androany dia mangetahetanao zay, mangetaheta amin'ny fahafinoanao zay. Ento izay fa ny masina androany, ento miakatra ao amin'ny tontolonao. Sokafany ao anao tanteraka amin'ny fonay, varavaran'ny fonay androany, tena hidiranao atsehatra. Finoa izay fa ny masina, miankohaka tanteraka eto anatrianao zay, amin'ny tahotra, amin'ny ovitra tanteraka no entina hiderananao androany. Halleluja. Amin'ny tahotra sy ovitra no hiderako, anao Jesosy mpanjakanay. Lazao hoe mahery Tompo, mahery Tompo ny fanahina, izao ameno ny fonay. Sandrato ny tananao, ankehitriny manenika, fofoana amin'ny lanitra ny tanatsika ho an'ny Jesosy. Miafony fanahy, ovontosinyo sutra nyolona, ankehitriny manenika, ananiafony fanahy, ovontosinyo sutra nyolona. Amin'ny tahotra sy ovitra, amin'ny tahotra sy ovitra no hideray. Ianao ilay mpanjakanay. Halleluja. Hoanao Jesosy mpanjakanay, mahery Tompo ny fanahinao, mahery Tompo ny fanahina. Halleluja. Irao ameno ny fonay, Jesosy ankehitriny manenika, miafony fanahy, miafony fanahy, ovontosinyo sutra nyolona, ankehitriny manenika, manenika, anay miafony fanahy, ovontosinyo sutra nyolona. Ianao nider aza sery voninahitra, mandraky izay lazao. Ianao nider aza sery voninahitra, mandraky
mandrakiza anao ny der hatasiery voninahitra mandrakizay mandrakiza Mendika indrindra mendika indrindra ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny deranao zao mendrika indrindra ianao tompo mendrika indrindra mendrika anao mendrika indrindra ianao Jesosy ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny deranao zao eny mendrika indrindra ianao tompo mendrika indrindra Halleluja mendrika indrindra ianao ny avy ny zavatra rehetra ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny deranao mendrika fa mendrika ianao mendrika anao mendrika indrindra
misaotra Jesosy mankalazanao zay miondrika eto anatrianao zay Jesosy manaiky ny fahalebiazanao deranao zay amin'ny fonay manontolo Jesosy masina ianao masina 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 Jehovah tompony maro eniko ny voninahitrao Jesosy zao rehetra zao ianao ilay mpanjaka amin'ny voninahitra ianao ilay mendrika indrindra Jesosy miankofanay androany manaiky anao zay Jesosy halleluja halleluja misaotra Jesosy halleluja halleluja avo dia avo ny fiandriananao antananao zao tontolo izao afomando ny masonao mijery amboniny zay mety hoe ianao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao lazao efa masiny anao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao masiny anao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao voninahitra no lapanao Andriamanitra ianao ka ivavana antananao ny fanapana ny tavanao no tena fazavana fiainana sy famelana ianao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao masiny anao tompo fa masiny anao masiny anao voninahitra lazao eny efa masiny anao tompo Nyaw andanitrao mihirany voninahitra ny mahery rehetra miaiky ny herinao fa tompo sy mpanjaka anao fa masiny anao masiny anao
Famasinianao, masinianao, voninahitra no lapanao. Famasinianao, masinianao, voninahitra no lapanao. Misandrata Tompo, lay Tompo ny voninahitra, lay mpanjaka ny mpanjaka sy Tompo ny Tompo. Alleluia. Jesosy a, ilaza androany hoe tena tianay ianao Jesosy a, sambatra izay manana anao ary ianao mandrakizay zay Jesosy, tsy hiala aminao mandrakizay. Nahazo zay Jesosy, nahazo anao, mankasitraka Jesosy a. Alleluia, alleluia, alleluia. Misandrata Jesosy a, misandrata Tompo, misandrata Tompo. Alleluia. Mijery anao aho, tsy atahotra raha eo, mifahitanao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mifahendrenao, hainao zay tokony atao. Mijery anao zay Jesosy, mijery anao aho, fiatahotra ahita toy ny fijerinao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mifahendrenao, hainao zay tokony atao.
andro piainako sy omandrakiza. Alleluia, alleluia. Iza manana ny tompo Jesosy Kristy ho mpanjaka eo amin'ny fiainany. Ok, izy iorakoraka mafy ho an'ny Jesosy. Mahazo toerana tompoko. Alleluia. Tonga amin'ny fotoantsika merenana ny voninahitra any amin'ny Jesosy noho ny an'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'i Jesosy rery nijoroako vavolombelona eto tamin'ny 2019 tika ilay nitenenina ny Jesosy hoe hanomboka hanotrina antsika izy. Dia nenahy motivationko zavatra hafa mihitsy. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nisy zatra be dia be se passé teo amin'ny fiainako dia rehefa amin'ny alina dia resahako Jesosy hoe inona Jesosy ilay zavatra. Dia natsiaro ilay toriteny omaly dia joroako vavolombelona. Au final ilay izy resaka teny be dia be tsy ankatoavana. Dia tamin'ny fotoana anankiray amin'izay nisy zavatra naseho an'i Jesosy be dia be, anisan'izany ny fahasalamako teo amin'ny tongotra. Dia tena enjana be ilay makaty tamin'izany fa asiako vidiny be ilay izy après satria tena mafy noho ny zavatra rehetra, problème be dia be ilay teny tsy ankatoavana. Dia teny amintsika hoe tena asio vidiny ilay rehetrarehetra fanomponan'i Jesosy. Dia ho anazy ny voninahitra. Alleluia. An'i Jesosy iray ihany ny voninahitra. Zaho zany miasa tena consultante RH dia sarotsarotra moa zany mahazo mission mandefa mamaly marché, appel d'offre sy ohatr'izany. Dia rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia il te surprend toujours. Ameny miracle isan'andro na miandro bus io za dia za hoe tara dia tampotampoka hoe tonga dia misy bus tampoka dia yes tsy tarandria zany. Dia chaque jour misy miracle foana kely dia kely ameny Jesosy anao fa ianao mila mahafantatra tsara hoe zay ilay miracle omeny Jesosy anao na kely ary. Dia za moa zany be namana be réseau be dia miantso ny ankizy hoe misy asa sy ohatr'izany. Toza bon Jesosy zay zany tianao anao CDI indray zany raha zay ny tianao. Dia nanao an'ilay entretien dia en pleine préparation an'ilay entretien teo amin'ny parking zany dia nahazo SMS hoe misy mission de consultance indray disponible fa mazoto ianao hoe sa tsy mazoto. Dia za hoe za raha dia no entretien ho ana contrat CDI nefa ty misy mission Jesosy ho inona tokony ataoko. Et là zany hoe za hoe bon c'est sûr que tsy ho azo indray zany le CDI satria efa misy an'ity mission tonga ty. En effet nanao an'ilay entretien za dia tonga dia niteny ilay olona hoe tena efa nisy olona hitanay fa tsy voaray ianao. Dia hoy za hoe bon encore une fois Seigneur tu me surprends niandro tao amin'ny parking dia namenao asa indray dia misaotra an'i Jesosy. Dia ny fampahehezana ataoko aminareo hoe izao vatana foana ilay miracle kely dia kely ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao fa rehefa mitambatra iny dia lasa miracle be tsisy azo fijaliana tsy zakantsika izay ampitondra ny tompo. Matoa ianao mizaka an'io azo fijaliana io dia efa zavatra ngeza be izay nomeny anao ary matoa izy mampandalo anao prisement araka ny teny paster omaly dia efa misy miracle be miandry anao. Mety hoe tsy vola be tsy arena be fa mety hoe sura fa hoe ny fandehanantsika rehetrarehetra ny an-danitra an'i Jesosy rehetra ny voninahitra. Oui, les anankiray moa zany tsy natao entretien fa efa fantatry zareo hoe consultante dia tonga dia hoe ok zany dia efa ok. Ndao teka mahafoan'i Jesosy sady mampirisika antsika ihany renareo tsara ny zavatra nyteneny teo. Aza mieritreritra hoe zavatra ngeza be vao hijoro. Ny important indrindra mandroso tompoko dia Andriamanitra matsiaro antsika fa tsy hoe ngeza be aminao fa mety amin'Andriamanitra iny inona mety aminao aloha dia mila mankasitraka fotsiny. Eny tompoko. Ijoroako vavolombelona eto moa fahatsaran'Andriamanitsika izay tompontsika. Nijoro vavolombelona teto moa andrinan'ilay iny dia amin'izao fotoana izao moa le mpiasa niala daholy talao daholy izao hoe hiverina daholy amiko. Alleluia. Izy ilay izao ny talao hiverina dia ray moa naveriko dia ray vaovao fa sorina ny tompo Jesosy fa tsara izy. Le
asa natao zany a tamin'ny voalohany zany niverina moa zany mbola reprendre nanavao fa am'izao izy zao dia miatsara kokoa noho ny taloha Alleluia. asa ataonay zao ary tsy zay vita dia lany fa isaorana ny tompo fa tsara eo Andriamanitsika eo voninahitra dia ho an'Andriamanitra Le vao ilay tamin'ny herinandro io. tamin'ny Tamin'ny herinandro herinandro le niala daholo. dia niala le izy le- daholo Ya. dia zao nangataka ny verina ny talao mihitsy ny verina tena ny talao fa ray ihany naveriko fa ray vaovao fa Jesosy ny ao ambadika izany. le asa le production zao mahay tsara kokoa noho ny taloha voninahitra ho an'ny tompo rery ihany Ya. Alleluia. Zaona fahatelo andininy faharoa rehefa ambinina ny toe-pananao dia miazakazaka ny zavatra rehetra manaraka anao. Mandosy rahalana ny tena. miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba tompoko. Ny joroko vavolombelety moa zany nataon'i Jesosy ho anahy. Maly somary reraka, tena reraka. Dia sady tsy tao mihitsy ny amaly. Dia namonjy fotoana ihany aho. Dia mipetraka tery amin'ny sisiny tery dia izay ataonao aho Jesosy fa eto aho. Dia izaho moa maly tontolo ny andro narary ny lamosiko. Tena farak'izay tena narary na mipetraka ary dia marary. Dia nandeha moramora teny dia tonga taty am-piangonana ihany. Dia tao anatin'ny fotoana amin'izay niteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy olona marary eto izy dia hosotranin' Jesosy. Vao vita izay tenenin'izay dia afaka izy. Alleluia. Alleluia. Tongava foana. Tongava foana. Ya. Inona nazo anao? Voninahitra moa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany ny joroko vavolombelona. Raha mifagagana nataon'i Jesosy dia nahariva ary ny andro dia tsy ho voatantara ilay izy. Fa ezahako ho fitenina ny zavatra mifampitohy fohifohy kely ihany. Izay moa tany Beloha Seritseribeana mipetraka. Efa nijoro vavolombelona teto ihany taty Saotra mombana. Dia rehefa niala tany Beloha Seritseribeana izay ho akaty Antananarivo dia accident tomobile nitondra anay. Niaraka tamin'ny zazakely 3 volana izay dia mianaka niaraka. Misy tetezana rehefa alohan'ny voakanan'ny sapana Morondava dia mivadika teo ilay tomobile nitondra anay. Dia rehefa mivadika ilay tomobile dia nisy hazo ohatrany hoe tafasaringotra teo amin'ilay porte-bagazy. Dia tsy tafalatsaka tany amin'ilay farany ambany ilay tomobile. Dia za zany naheno an'ilay olona niorakoraka dia izay neniko farany dia tsy natsiaro tena fa izay sy ilay zazakely mivoatsindry tao amin'ny farany ambany. Rehefa natsiaro tena amin'izay dia efa tsisy nizaniza intsony tao anaty tomobile afa-tsy ilay zanakely iray lehilahy izay dia izay mianaka kely. Dia ny andro tafateniko sisa mantsy-an'ilay zanako za voatsindrin'ilay vy be hoe vonjeo izay dia asory reto vy reto. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tafavoaka soma tsara tao anatin'ilay tomobile na dia nisongozona be ary ilay tomobile hoe vao miakatra ianao isaoty ilay tomobile ery ambony ery dia ohatrany hoe latsaka any an'ilay vato be ilay tomobile fa avitra soma tsara dia tsy sainana fohy fa samy naratra daholo aloha izay dia mianaka ny lohan'ilay zazakely 3 volana vaky be anankefatra. Ny olona rehetra nijery efa tsy nanantena satria zaza 3 volana vaky ny lohany. Fa voninahitra ho an'i Jesosy velona soma tsara daholo izay dia mianaka. Tao anatin'izay nefa rehefa nianky an'ilay tomobile izany dia za moa ilay natao opération niteraka an'ilay zanako. Dia voasaringotra ilay feriko iny izany efa maina izany ilay didina fa voasaringotra ilay fekarana teo amin'ilay tomobile indray dia lasa nisokatra be ilay izy. Dia rehefa tonga taty Antananarivo amin'izay dia natao passement. Dia ela be mihitsy izany ilay fery tsy nety sitrana dia mbola nisy ilany tsy nety sitrana. Dia tokony hoe mbola mila passement izany ilay ilany izay vao sitrana. Dia niteny tamin'i Jesosy amin'izay satria ilay fery mbola tsy sitrana za efa niconstipé indray andro maromaro. Dia niteny tamin'izay mbola 10 jours aho izany niconstipé ilay fery be mbola tsy sitrana. Dia niteny an'i Jesosy amin'izay izany hoe Jesosy ataovy tena tsapako hoe mamindra fo amiko ianao dia tena velona eo amin'ny fiainako.
dia ny pitsy maraina n'iny amin'izay a rehefa avy nanao dosy a dia solakanjo a dia tena fahagagana latsaka teo amin'ny tany le hoditra be sy le ilan'le takopery nefa mbola tena mandomando le teo amin'le ilany a mbola tena mila passement tonga dia latsaka teo amin'ny tany le izy a ary tena maina mikatina tsara zany zao nikipiko amin'izao fotoan'izao tena ho an'i Jesosy ny voninahitra ary tao anatin'izany dia tsy tadidiko intsony amin'ny constipé fa tena horakoraka satria mbola tsisy fahagagana ohatr'izany tena hitako mivantana be teo amin'ny fiainako dia horakoraka eraky ny trano ny androm-painako rehetra nanomboka teo dia feno fifaliana sy horakoraka ka iny ny tombo ihany le andro napa-constipé anahy dia rehefa lasa teo amin'ny 15 jours teo le izy dia nanomboka ninakinana hoe ohatr'izao mampandeha an'io ohatr'izao dia ninana moa sady mivavaka ihany noho ny avy eo tsisy mety daholo sy zavatra hohaninao amin'ilay izy a rehefa tonga ny 25 jours n'ilay izy efa tsy nahetsika intsony a mikipika efa ngeza be a za efa sepotra efa misy manintrana ty ambony aty a dia mivadiko moa no mamonjy fotoana ty foana fa za somary mbola tsy afaka nandeha taty mihitsy zany raha tsy voazao dia nanantona amin'ny pastera zany izy sy ny mamako a dia nametra amin'ny pastera tanana ny tanan'izy mianaka dia rehefa tonga tany an-trano a dia nametrahan'izy ireo tanana dia zay teny rehetra nataonay teo amin'ilay vavaka tamin'io fotoana io a ny zavatra ny seho tanteraka ny pitson'ilay fametrahan-tanana dia mivoaka soma tsara tamin'ny fahamorana tsisy fahasarotana tena fahagagana raha ny zava-nisy tompoko a dia tena efa tsy ahitantaraina eto fa efa fofopatiny ianao an-tranonay a fa tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tena misy ny fahagagana ary tsy anganangoany zany tantaraiko aminao zany a fa tena velona Jesosy a ary tena misy ny fahagagana ary nampaherezako anao dia hoe na dia misesisesy ary ny zava-misy hoe neo tsy afaka dia neo misosoka indray a dia ozy aminao hoe mahereza foana dia aza tapahana ny fifandraisana amin'ny Jesosy a fa velona sy mahery izy a ary mahagaga ho an'i Jesosy reriany voninahitra. Alleluia. Mahita fa ao anatin'izany izay rehetra mitohatohana eo amin'ny fiainanao a manantona an'i Jesosy fa alleluia dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy a tsy maintsy mivany anaran'io a raha mbola velona Jesosy. Alleluia. Mangataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko androso. Alleluia. Iny izy. Alleluia. Mbola manasantsika hitsangana. Alleluia. Wow. Jesosy eo tsinitsiny zay raha tsisy anao tsy mahay manao na ino zay raha ilozanao ray segondra Jesosy ary ny ray segondra eo anilanao dia tsara lavitra noho ny arivo taona tsy eo mifanatrehanao dia Jesosy eo sotra Jesosy tombo tsy misy raha isinao tsinotsinonao fa ny fahasoavanao mbola matoy izao ay to tsy hitako intsony zay afarana raha tsy misy anao dia asangamby izay manjoay misaotra anao tsy misy raha isinao to tsinotsinonao dia asangamby izay manjoay raha tsy eo ianao tsy hitako intsony zay afara raha tsy misy anao dia asangamby izay manjoay misaotra anao
misaotra anao Jesosy misaotra anao mananao tompo fa mananao miovany fiainako tompo tao aminao tsy nane ninaorana ianao tsy ho toy izao ny fiainako ratotsy tao aminao mananao Jesosy tao aminao asangabe fa tao aminao te asangabe izay nazoay fa sofa tao aminao te asangabe masufa tao aminao hallelujah tao aminao yan tao aminao yan yanao Jesus yanao Jesus sufa tao aminao sufa tao aminao sufa tao aminao yanao Jesus sufa tao aminao sufa tao aminao sufa tao aminao Masina yanao tumpu lai mendikayana osana ina masina yana
Misandrato amin'ny seza fiandriananao androany Jesosy. Misandrato amin'ny avo indrindra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Amin'ny momba anay rehetra Jesosy. Aoka ianao no loha laharana amin'ny zavadrehetra Jesosy. Satria ianao ilay masina. Ianao ilay mendrika indrindra Jesosy. Alleluia. Tatsika iorakoraka. Ndray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Asandrato ny tananao dia isôry Andriamanitra, ilay masina, ilay be voninahitra, ilay velona mandrakizay, ilay Andriamanitra tsy toa. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ireo kasika izay asehonao amin'ny fiainan'olona maro. Toa tonga hitan'ny masonay sy tsapany tananay ianao rehefa ilay Andriamanitra mikasika fiainan'olona maro. Na dia tsy hitan'ny masonay ary, noho ny amin'ny vavolombelona asehonao amin'ireo mpanomponao. Ery avy aminao, nafahana mbola manatona anao eto amin'ny toerana. Production everina fa tsy voatra ny tonga mihatsara kokoa rehefa ny tananao no miditra an-tsehatra. Accident everina ampiona amin'ny fahafatesana nefa mifanohitra amin'ny fahavelomana dia ianao zany Andriamanitra maneho ny tananao mahery. Tonga hitan'ny maso, tonga tsapan'ny tanana, tonga lay Andriamanitra maneho ny fahavelomana ianao. Dia ilay Andriamanitra piasy piaro miaro ny olonao ary mbola maneho fa eo mandrakariva sy manotrona. Dia raha ina mandrakizay inaranao, misaotra Jesosy, tsisy afa-tsenao zany, tsisy afa-tsenao zany ilay mendrika nidera sy nihatsara voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Tiaka mampetsika ao an Jesosy. Mahazo toerana vetivety faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy. Manomana ny fotsika sy ny fifatorantsika ary ny fisokafantsika alohan'ny andray ny tenin'Andriamanitra ary mino fa tsy alamaina eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy androany. Niza tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, niza nanana ny faharetana sy ny fiaretana ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny anaran'izay tamin'ny farany dia tsy maintsy nandray zavatra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Na aretiny io, na tsy fisiny io, na mety zavatra maro tsy takatry ny sainy io, dia rehefa eo Andriamanitra dia tanteraka avokoa ny zavatra rehetra. Tiaka mampibesika alohan'i Jesosy. Misy ary zavatra maro. Raha tsy resaka fa tsy lay ohatra lainarary teo amin'ny farian'ny Betesda. Raha tonga teo izy tamina alaolana maro efa nantany Jesosy ny amin'ny fanasitranana sy ny amin'ny fanafahana azy dia ny hafarany dia tsy maintsy sitrana izy. Rehefa teo ilay vehivavy Samaritana, raha tonga atsakarana, tonga tamina mety hifisainana sy fijery sy toe-po hafa, fa rehefa niaritra nieno sy nandeha, dia rehefa teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia tonga olona afaka ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra ilay fototry ny zavatra rehetra dia afaka aneo an'izay herin'izay eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha niodina ny zanak'olombelona tamin'ny fotoana anankiray niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
hoy ny lesona zay atsika hoe tamin'ny vokatry ny tany na hoe tamin'ny azo ny odiana ny zanak'olombelona nanota teo amin'Andriamanitra fa tsy nitsaraka tamin'izay ny teny satria ny teny no ahoana moa zany lambolambony menarana tamin'ny teny eva milohan'izy nihinana n'ilay azo na le hoe vokatra voarary fa noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony sy ny fahasoavany dia niezaka tsy hoe niezaka fa naneho ny programa mpamonjena izy ary tamin'ny alalan'ny vokatry ny tany na tamin'ny alalan'ny mofo sy ny divay na mirenany ny olona indray ho amin'ny fiombona ny olona indray aminy ary tsy vitan'izay hoe mofo sy ny divay io teny io ozy ny Hebreo amin'ny toko 7:5 fa tokony anana faharetany anareo mba ahazonareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teny ihany koa ary zava-dehibe sarobidy teo amin'Andriamanitra ny iainantsika sy ny iverenantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra milohany zavatra rehetra ary io teny io no mampalala sy ny mampafantatra ny fahamarinan'Andriamanitra mba fahatsika miditra sy miaina ary mijoro ao amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Io teny io raha ohatra ka mamaky baiboly tsika ny ao anaty baiboly dia soratra fa rehefa hitan'ny maso ka ambarany vava dia tonga misy feo tonga misy teny afaka ny orenesina ary afaka ny ho tonga ao an-tsaintsika indray raha mifantoko tsika ho ilay feo any anaty ampifanenantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinana ahafahantsika mijoro sy manisy maneho ny toerana misy antsika aiza ho aiza ao anatin'ny teny ny ahafahako manitsy ny ato anatiko. Amen. Amen. Io teny io izay mety ataoko hoe misy ny tenin'Andriamanitra ary misy ny teny ao anatinao ny soratra izay vakianao nefa tsy ambaranao tsy teneninao amin'ny vava dia mety tonga ihany koa teny feo ao anatinao aneo izay fahamarinan'ny tompo raha izay nefa koa aneo izay mety fahatsapan'ny nofinao ihany koa izay fantatritsika loatra fa mifanohitra amin'ny fiasan'ny fanahy izay fanahy ampahirezina sy ampijoroana eto amin'ity toerana ity na amin'izay fotoana rehetra ifandraisanao sy hanananao etaeta amin'Andriamanitra mba ahazaka ny nofinao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iamana tamin'ny fotoanan'i Estera rehefa nanaiky namevahana ny feo anofony amin'ny fitiavana voninahitra dia nasehon'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay fa ny fihevitry ny nofo dia tsy tokony hioatra ary ny tena marina tsy mahaleo ny fihevitry ny fanahy masina. Ny tenin'ny fanahy masina izay afaka ny raisitsika amin'ny ohatra velona tamin'ny fisian'ny Mordekay izay nanana ny fahatokiana nahatoky Andriamanitra tokana tsy netiny akohaka teo amin'ny amana dia nasehon'Andriamanitra fa afaka ny andesy tokoa rehefa mijoro sy nahatoky tao anatin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Iamana ilay maneho ny fahatsapan'ny nofo sy izay mety feo ny nofo fa rehefa maharitra kosa tsika eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia afaka ny ho faty ary izay ny mpitiamana satria ny finoany amana na antony tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ilay feo ny nofo na ilay teny ny nofo izay maneho sy mitady ny voninahitra manoloana an'izay tokony ho sitrapon'Andriamanitra ary nampisongadinana kosa ny hevitry ny tenin'ny fanahy masina izay mitoetra tao amin'ny Mordekay tamin'ny fahatokiana ary tsy nanana Andriamanitra hafa ny akofana sy ny tompony afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Mahita olona eto ampangina
tsy hoe hampangina ny teny nofo fa ny teny ny fiainana dia teny fahamarinana atonga ny teny nofo tsy anankira eo amin'ny fiainanao fa atonga ny nofo zaka ny teny ilay fahamarinana izay afaka ny renesinao sy ampangina ary amony sy hafaty ny teny ny nofonao ka atonga anao iroso androso ijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary iainanao ny toetra n'Andriamanitra ampahazo aina ny famangim-panontronan'Andriamanitra amin'ity taon'ity amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy amin'ny Nazareta mitsangana ianao dia tsika hivavaka raha eo amin'ny anaran' Jesosy nambaranao fa amin'ny fotoana rehetra raha maharitra izay amin'ny fanatrehanao dia tsy maintsy vokatra tsara amin'izay ilainao ny vokatra ho azonay raha eo amin'ny fanatrehanao nefa tompo dia ny teny avy aminao lay teny be hery lay teny be voninahitra no tonga ho teny anatinay afaka ampangina ny teny nofinay ary ampisandratra kosa ny sitraponao atao anatinay androany iray tompo a dia mitenena aminay satria ny teny avy aminao ny teny dia ianao ny teny dia hoy ianao hoe manamasina dia aok'izany tompo no tanteraka eto amin'ity toeranyity raha hitondra ny teny ny mpanomponao izay avy aminao dia misaotra indrindra ho anao ny dera sy ny azara ny voninahitra mandrakizay a alleloia amen aoka tsika hitehaka mahabe ho an'Andriamanitra resantsika ny mpanompon'Andriamanitra ihany alleloia ndao tsika no fo fantanantsika ny amin'ny lanitra hisaotran' Jesosy a lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo mahafinaritra be ny mandre hoe eto anivontsika foana izy amin'ny fotoana rehetra dia ozy izy ny teny tamin'ny Zerubabela tsy amikery ozy izy nampahatanjahana fa amin'ny herin'ny fanahy kosa ho Jehovah tompony maro ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra tompo mangeta hitanao ny fanahiko sy ny foko tsy olombelona ny atongavako eto fa ianao teny anankiray Jesosy dia afaka hanova ny fiainako iray manontolo raha hifantohako tanteraka izany fanambarana izany ka raisiko amin'ny foko manontolo tsy hitady sofina iainy fotsiny ianao fa hitady fo mitempo amin'ny etaeta handray ny fahamarinanao ary Baiboly dia milaza fa misy karazam-pahasambarana omenao mihoatra ho an'ny olona izay nona sy mangetaeta ny fahamarinanao satria rehefa tonga ny fahamarinana dia manafaka anay amin'ny fanandevozana amin'ireo karazan-javatra maro izay mitoetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka manarina anay tsy hahatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay mino androany fa ny teny izay ho zarainy eto hitondra fanafana ho amin'ny fanahy reradreraka hitondra fanasitranana ho an'ny nofo rehetra ary hitondra famantarana sy fahagagana ho fiainan'ny olona izay tena mangetaeta sy nona marina ny fahamarinanao misy sehoa ao amin'ny teninao Andriamanitra fa voninahitra ho an'ilay teny velona mandrakizay mitoetra eo kavanany ray Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy ny fiandrianana ny famboniana ny fanjakana ny fahalebiazana azy rery satria izy no avo indrindra ambony ny zavatra rehetra talohany zavatra rehetra ampisiany zavatra rehetra voninahitra ny eo anao rery mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy amen ndao tsika ity tanana mafy eo antompo a maniry ianao azo toerana androantsika iray latabatra amin'ny tompo ary ao anatin'izany firaisana latabatra amin'ny tompo izany a dia mamela marika tsara ny antom-pisiany kristianina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy mandroso amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra androana injara amintsika ao anatin'ny fotoana foiny hoe maiky ny hiombona amintsika Andriamanitra misy ny atao hoe tontolo-pahariana voalohany dia misy ny atao hoe tontolo-pahariana faharoa tontolo-pahariana voalohany a rava tamin'ny alalan'ny fihodinany Adama nandova fahafatesana ny olona rehefa nihodina tamin'Andriamanitra ny olombelona dia lasa niaisitra teo amin'ny olona ny fanan'Andriamanitra
lasa nety maty ny olona ary rehefa rava ilay voary voalohany atao hoe olombelona ity nofo ity dia niditra tamin'ny programa pahariana faharoa Andriamanitra ary izay programa pahariana faharoa zay le karazan'olona tsy mety mihitsy ny fiainany raha tsy misy Andriamanitra. Io le atao hoe fiainana vaovao plus Andriamanitra hatramin'ny farany. Ahoana moa izy rahantsika an'izay tontolo pahariana faharoa zay. Ilay tontolo pahariana voalohany tao Edena dia nomen'Andriamanitra fileovana ny olona tamin'ny alalan'ny famoronan'ny olona ahazaka tena hitantana ny Adama amin'ny fahafenona. Famanginana nataon'Andriamanitra teo amin'ny olona isaky ny hariva Andriamanitra ny tonga mamango ny olona fa tsy nitoetra mandrakizay teo amin'ny olona Andriamanitra. Fa rehefa niodina ny olombelona voalohany rava ny tontolo pahariana voalohany niaisotra Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy mety raha ireto olombelona asan-tanako ireto nomena fileovana intsony tahaka izay nomena azy teo aloha. Fozy izy Andriamanitra tsy hovangina tsy niraindray intsony ny olona fa tsy niala teo amin'ny olona intsony Andriamanitra. Zany hoe raha ny Genesis 3:7 isakariva Andriamanitra mamango ny olona dia nisoloan'Andriamanitra Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 izay Matthieu 28:20 Matthieu 7:20 hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe indro aho ombanao mandrakariva. Zany hoe tsy miala eo intsony Andriamanitra maraina tandro hariva. Hitatsika fa Andriamanitra dia manana tanjona izy ao anatina communion. Inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatina communion na fiombonana amintsika? Tsika tsy hoe mifandray amin'Andriamanitra fotsiny fa tsika karazan'olona tsy maintsy miombona amin'Andriamanitra. Le karazan'olona vaovao dia karazan'olona tsy hoe natao hahalala an'Andriamanitra fotsiny fa natao iray fiainana amin'Andriamanitra ao anaty fiombonana na communion. Jesosy ry havana dia niteny ao bokin'ny Jaona 5:15 raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. 17 fa raha miray amiko ianareo communion ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fataoko aminareo zany. Ny lanjan'ny fiombonana dia mampitoetra sy manome endrika an'ilay fiainana maha-olom-baovao anao hifankahitanao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra tsy misy fepetra. Zany mahatonga ny anjely rehefa nirahana dia tonga dia namarina satria ny anjely tsy manana communion fa Andriamanitra manamarina an'ilay teny izay irahana izay tsy misy idiran'ilay anjely. Fa ianao tsy possible tonga dia ety ny zavatra ataonao raha tsy tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra satria Jesosy nametraka fa ianao ilay vaovao dia ianao ilay tsy mahazo misaraka amiko. Satria raha vao tafasaraka amiko ianao na manana azy dia tsy mahay manao na inona na inona. Mpianana n'olona zany an'izany amin'ny bokin'ny Jaona 5:20. Fozy izy atsarao ty zavatra anankiray ty fa rehefa manaiky ianao ny ray amiko tsara ozy Andriamanitra ka ampitoetra ny teniko ao anatinao dia ozy izy Andriamanitra sokafako anao ny fahafahana miaina ao anatina demande na fangatahana illimité. Angatao izay tianao na inona fa izay tsy hitany sasany omeko anao e. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra hozaraina amintsika? Isika zanak'Andriamanitra zasy ianao dia olona anankiray noforonina tao amin'ny Kristy atao hoe olom-baovao. Iaina ny fiainanao vaovao tsy ao amin'ny nofo intsony maha-olombelona fa iaina ny fiainanao vaovao ao amin'ny Kristy. Mba atateraka amin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly hoe tsy ianao intsony ho velona fa Kristy ny velona ao anatinao. Ahoana moa inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina amin'ny hoe fahavelomany Kristy?
Nomen'Andriamanitra antsika ny fiainany tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay niraisitsika tamin'ny finoantsika an' Jesosy. Niraisitsika tamin'ny finoantsika an' Jesosy ny fanahy masina. Ary tamintsika nandray an' Jesosy dia nomen'Andriamanitra ho ao anatsika ny fanahin'Andriamanitra atao hoe fanahy masina. Inona ny tanjo ny fanahy masina ao anatinao? Tonga hamono ny nofonao izy mba hafanao velona ao amin'ny Kristy. Tsy possible ny hoe Kristy velona ao anatinao raha tonga mbola misy fahavelomana hafa ankoatra ny Kristy ao anatinao. Ka ny fanahy masina pozina ho amin'ny fitiavan-tena, pozina ho amin'ny falotom-piainana, pozina ho amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria lasa tontolo mpanoerana ny fiainanao rehefa tsy eo amin'ny pozition-ny olona miaina ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ozy izy boky ny Jakoba 4:4. Andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavona. Hitanareo? Tsy ianao ny toeriny fa le fiavonavonana. Sahirana ianao rehefa tsy manaiky hiala amin'ilay fiavonavonana. Excuse fotsiny ny zavatra manodidina an'izay tianao hanamarina tena ao anatin'ny fanompona. Raha ianao mahalala fa misy toetra anankiray tsy tian'Andriamanitra ao anatinao, izay tonga n'Andriamanitra hanohatra anao. Hitanareo amin'izay miditra tsehatra le fanahy ao anaty communion, mikorigena manitsy ianao ho karazan'olona miaina tahaka an' Jesosy. Satria ny mahatonga ny Kristy Jesosy ao anatinao sy ny fanan'Andriamanitra ao anatinao dia anovanao tsy ho velona eo amin'ny nofo maha-olombelona mitovy amin'ny biby intsony, fa miaina ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Dia ozy izy Paoly, za ozy izy Paoly tena manam-pahatsapana. Fa raha vao nidina tao anatiko izy ny fanan'Andriamanitra, ny fanantenana izy dia tsy mahamenatra. Fa ny fanan'Andriamanitra ao anatiko no mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ato anatiko. Miaina, afahako miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy afaka hiaina tahaka an' Jesosy tsika raha tsy manaiky ny tsy ny fanahin' Jesosy ao anatsika hiaina sy hijoro tahaka an' Jesosy ety ambonin'ny tany. Tanjo amin'ny fanahy masina voalohany ny atonga ny Kristy velona ao anatinao. Satria ny fiainanao eo amin'ny nofo dia fiainanao ozy izy Paoly eo amin'ny Galatiana 2:2, boky ny Galatiana 2:2 ndao nefa kitsika kely mihitsy. Galatiana 2:2. Ozy izy Paoly hoe vohomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy zato ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, amin'izao zany izy zavatra iainan'izao, dia ivelomany amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia azy ka nanolotra ny tenany hamonjy azy. Dia ohatray koa izay tia antsika ka nanolotra ny tenany hamonjy antsika. Zany hoe raha jerena zany Paoly dia tsy manana endrika ivelany ivelomana ankoatra ny Kristy. Sy famantarana reny ihany. Tsy hoe ilay olona maneho an'i Kristy fa misy endriky Kristy anehoana amin'ny asa fotsiny eo amin'ny fiainany, toy ny fananganana, famelomana, famerenana amin'ny laon'ny fiainan'ny olona izay manodidina azy. Fa ny kristianina dia olona manana ny fiainan'ny Kristy velona ao anatiny. Manetry tena tsara, be fitiavana, mizara fahatsarana amin'ny manodidina azy, ahitana endrika fanetretena sy fahanginana, mamono ny avinavina rehetra ny fanahy masina, mamono izay endriky ny fitiavan-tena rehetra ny fanahy masina. Vonono izao tontolo izao izay manohatra ny fanahafanao an'i Kristy. Ary ny tena kristianina marina dia izay manaiky ho faty amin'ny tena sy eo amin'ny nofo mba hahafahan'i Kristy Jesosy velona amin'ny fanahy eo aminy. Ny fantsona tsara hitarafana ny Kristy ao anatinao dia tsy izay endriky isehon'ny fampiasan'Andriamanitra anao na mijanona fotsiny hatreo amin'ilay fahalalana tsara an'Andriamanitra, fa indrindraindrindra ny fanehoam-piainana mampiavaka an'i Kristy teto an-tany tarafiny eo amin'ny fiainanao, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fijoroana, amin'ny fiainana feno fahatahorana an'Andriamanitra, ary indrindrindra amin'ny fanatanterahana izay asain'Andriamanitra atao. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao ahita an'i Kristy. Tiany izao tontolo izao iombona amin'ny ray amin'ny alalany. Fa mampiasa fantsona tsara Andriamanitra.
vatana trano fanahy esanin'Andriamanitra ianao maneho an'i Kristy fa tsy ianao ny Kristy. Hozy izy ny Baiboly. Rehefa tonga ao anatsika ny fanan'Andriamanitra, lay atao hoe olom-baovao, dia lay olona atao hoe zanak'Andriamanitra. Zay nandray an' Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany Jaona 1:20. Zany hoe le herin'Andriamanitra rehefa tonga ao anatsika dia manovantsika ho zanak'Andriamanitra aloha. Ary ny fiovampianana tsy miseho ety ivelany hoe niendrika eo ny ovo. Hoe lasa nisy volombava tampoka ianao dia lasa ohatran'i Jesosy ety ivelany. Non, jery fitaratra ianao ihany. Fa zao, la ianao ao anaty, ny fiainam-panahinao miova. Tsisy idirantsony amin'ilay ianao teo aloha. Mitoky amin'ny vola, mitoky amin'ny arena, mitoky amin'ny mamea voninahitra, ohatran'ny hoe ny voninahitra ao amin'ny zavatra ivelany. Tsy izay tsony ianao, fa mihoatra noho izay. Tehiteny aminao ny zavatra nataon'Andriamanitra ao anatinao dia zavatra tsy hananan'izao tontolo izao. Fa raha zavatra mbola hitanao eny amin'izao tontolo izao fa hananany, dia mbola tsy izay ilay zavatra nomen'Andriamanitra anao. Jainao fa tsy kristianina no manana transbuilding be eto ambony tany. Makanisa fotsiny any Dubai fa ny ankabeazan'ny olona any tsy kristianina. Nefa rehefa mijery ilay tany ianao ohatra mamiratra be zany, ohatran'ny hoe paradisa tany zany. Fa zao, reny zavatra hita maso rehetrarehetra ireny, tsy maridrefy hamaritana mihitsy le mampiavaka ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa le zanak'Andriamanitra dia olona manana zavatra ao anatiny zay tsy hananan'izao tontolo izao. Manana ny ositr'Andriamanitra ianao, manana fanotronana antoka ianao, fa naiza misy ianao dia tsy rery ianao fa eo Andriamanitra. Ary ny zavatra mahavariana amin'ny fotoana matapidalakalehan'izao tontolo izao, mampiasa ny sainy sy ny rondohany amana olana, ny vahaolana faratapony indrindra Jesosy Kristy ao anatinao. Halleluja! Hitanareo maritra amin'ny fananany tany rehefa marary izy. Nefa ny ositry ny fanasitranana omen'Andriamanitra ho an'ny olona tsy manana kapa akory. Fatary fa ny fanomezam-pahasoavana ambony indrindra avy any an-danitra izay omen'Andriamanitra ao anatinao dia tsy hanenenany avy amin'ny ray ny fahazavana hozy izy ny Baiboly. Satria tiany ianao fahazanany. Dia hozy izy ny Baiboly amin'ny Romanina 9:8-9 zao voary hita maso rehetrarehetra nataon'Andriamanitra zao dia miandrika maniry fatratra. Maniry fatratra ny fampisehoana n'ilay tena zanak'Andriamanitra. Izy io zanak'Andriamanitra io zanak'Andriamanitra io dia ilay kopian' Jesosy mandehandeha eto ambonin'ny tany. Kopian' Jesosy. Io le manahaka an'i Kristy. Io le maneho hita maso ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hita maso, satria nanaiky ho faty eo amin'ny nofo mba hahafahan'i Kristy velona ao aminy. Ahoana ny fomba nanaovan'Andriamanitra an'izany? Ahoana ny fomba nanaovan'Andriamanitra an'izany? Ilay olona taloha atao hoe olona biby, l'homme animal, araka ny Korintianina 1:2-5:20. Zay hitovizany olona amin'ny biby ny tanjon'ilay atao hoe bête na bibidia zay ho avy. Ary aza mieritreritra hoe ilay bibidia iseho fotsiny amin'ny fotoana isehony araka izay voalazan'ny Apokalipsy, fa alohan'ny isehony miasa izy. Ahoana ny fiasan'ilay bibidia? Mampidina rano fiainan'ny olona, mamafa ny fiainan'Andriamanitra amin'ny olona, fa mampidina rano ny olona hitovy amin'ny fiainan'ny biby. Biby tsy mahafantatra hoe zanaka sy ray aman-dreny sy ankonana, fa mifanota ao an-trano ohatry ny alika. Biby rehefa mandeha nofo dia tsy mahafantatra fa tsy mifilany. Rehefa voky izy vao mitsahatra. Mampiavaka anao tsy tia nofo ty fa ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Noho izany ny sistema hoentin'ny devoly ampidina anao, tsy ahafahanao tena hoe mamantatra ny volontén'Andriamanitra,
sy mametraka tsara ny atao hoe lanja mandrakizay fa ianao tsy tia tamaso ty ihany fa misy fiainakafany man'Andriamanitra anao ry izao fiainana izao atao hoe mandrakizay ary ho antony fisiny io fiainana io natongavan' Jesosy hamonjy ianao satria be dehibe ny olombelona eto ambony tany tamin'ilay famoronana voalohany tsisy avitra naray azy zay mahatonga nyty nofo ty tena tsy maintsy raraka amin'ny fotoana iverenany tompo fa manomana izy eo amin'ny latabatra anovananao hitovy endrika aminy ao anaty communion. Inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy? Atsangandro zao ny tanan'izay mandeha. Tanjon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy dia ohatr' izao no nanaovany anazy. Nisy teny eto anatin'ny soratra masina. Ozy Jesosy tamin'ny mpianany. Mahatsara anareo izy ny felako. Fa raha tsy hiala tsy tonga aty aminareo ny fanahy. Tsara miaraka aminareo, eo aminareo. Fa tsara kokoa izy raha miala mba ho aminareo ny fanahy. Le na Jesosy an' Jesosy ny tsiritany mpianany azy dia ny fanahy masina. Ary ny fanan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nidinany fanahy tao amin'i Jesosy natonga an'le teny ho tonga nofo tao akibon'i Maria dia tsy nilaza amin'ny Baiboly hoe fanahiny Elia na fanahiny Moïse fa fanahy masina avy amin'Andriamanitra ray nanarina ny Maria natonga an' Jesosy tao am-boaka. Misy mahasamy hafa azy mantsy rehefa miteny ny Baiboly hoe fanahiny Elia na fanahiny Moïse. Totrao manaraka tsara paster. Rehefa miteny an'izay ny Baiboly dia ohatr'izao. Lay fanahy nampiasana ny olona tao amin'ny testamenta taloha izay misy ifandraisany amin'ny toetran'ny olona sy ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy. Na ny fanahy tao amin'ny Moïse, na ny fanahy tao amin'ny Elia, fanan'Andriamanitra ihany le izy, dia niara-niasa tamin'ireo olon'Andriamanitra ireo ny fanaraka tamin'ny toetrany. Zay no nahatonga ny Mosesy sy Elia mbola nitsian'Andriamanitra. Satria tsy tanteraka teo amin'izay tena endrika tian'Andriamanitra isehony le fanahy fa voafetra tao anatin'ny nofo sy karakteran'olombelona tao hoe Elia sy Moïse. Olona mbola manao fahadisoana. Dia hozy izy Andriamanitra tsy tanteraka mihitsy ny famonjena ary tsy ho parfait mihitsiny. Lay endrika tian'Andriamanitra isehony eo amin'ny nofo raha fanavy ao amin'ny olona mbola mety miodina no entin'Andriamanitra hamonjena ny olona. Ary eo le problème ny Ancien Testament sy ny Nouveau Testament. Ny problème ny testamenta taloha dia zay le tao hoe osy tamifindra. Satria fanahy tao amin'ny olona no miampita ao anatin'ny olona. Fanahy tao amin'ny Elia ihany maka ao amin'ny Elisa. Double portion tao amin'ny Elisa, ny fanahy tao amin'ny Elia. Ny fanahy tao amin'ny Elia tao amin'ny John mpanao batisa. Izy amerina ny maro izy Jesosy amin'ny fanahiny Elia. Fa ny fanahy tao amin'ny Jesosy tsy fanahy tao amin'ny Elia na fanahy tao amin'ny Moïse fa fanahy mivantana avy any amin'ny ray tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Fanahy mivantana avy any amin'ny ray. Zay napisy an' Jesosy tao am-boaka. Ary tamin'ny batisa an' Jesosy dia nilatsaka avy tany an-danitra ny fanahy tamin'ny endriky ny voromailala. Nakao aminy ny sokatra ny lanitra dia niteny hoe ity ny zanako malalako zay sitrako. Zay no nahatonga teo an-tendrombohitry ny fiovana endrika ao Mateo 7:15. Ny sokatra indray ny lanitra fanondroany dia niteny hoe tsy Elia no henoina, tsy Moïse no henoina fa Jesosy no henoina. Fantatr'Andriamanitra fa ho avy ny andro ho ararotin'ny Satana, satria Satana mahay Baiboly, ny famarinana ara-tsoratra masina, dia ho averiny ny olona iaino an'i Moïse na iaino an'i Elia, toy ny hoe ianao andeha hivavahana mpanompon'Andriamanitra mba hakaositra ny aminy. Fa hozy Jesosy, John 4:20-21. Za no angataka amin'ray ary izy no hanome anareo mpananatrafa mba eo aminareo mandrakariva.
etyreto fa raha misy ny afaka ametratanina tamin'ny apôstôly voalohany satria teny velona tonga nofo fa rehefa tonga nofo Jesosy dia tsy tonga dia nomeny ny fanamasina ny mpianany fa niakatra ho any an-danitra izy aloha satria tsy maintsy Andriamanitra ray ihany manome ny fanahy ny mpianatra ary ny fanahy rehefa avy ao amin'ny Jesosy vao makao amin'ny mpianatra satria nanana ohatra tsara ny fanamasina teo amin'ny olona nijoro atao hoe Jesosy Kristy. Jesosy rery ny tanteraka misy idirany amin'ny fahatanterahana ny validation an'Andriamanitra. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Aleluia. Raha tao amin'ny Elila izy dia zany no mahatonga ny Elisa voabera kely fotsiny akisy kely miteny ino le sola dia miakatrakatra le anona dia izy nefa olona voaositra dia nozolony le zasy nisy bera mivoaka avy any tonga dia rarotiny devoly amin'ny endriky mibera sy liona amin'ny endriky Goliata voaka avy any ny bera namono sy nandravarava le zaza kely mba manany any le zaza. Dia hitanareo ny olona rehetra tia makamaka ositra dia ohatrany tamin'ny androny Elisa ihany tia manozona ozonika anina fa ohatr'izao ozonika rendretrarehetra reny nanitsinany Jakoba sy Jona ho atany Samaria. Jesosy manda tsy ho afo kely fa ohatrany tsy nandray antsika ry zareo ohatrany tamin'ny androny Eli ohatrany tamin'ny androny Eli mba ataovy kely ty Jesosy sanatria fa naninany ao anatinareo hitanareo le fahatanterahana amin'izay. Andriamanitra misaina foana ny amelona ny amonjy ny anangana fa tsy Andriamanitra maiky ny andringana lasa tsisy dika ny azo fijaliana latsaka foana ny rahany raha tsy voavonjo ny mpanota fa mbola miandry anao izy hiverina aminy tsy marety ao n'Andriamanitra. Tsy tonga izy andringana fa tonga izy amelona mazava zany. Noho izany ny validation an'iray tsy tao amin'ny Eli tsy tao amin'ny fampianaran'i Moïse fa tao amin'ny Jesosy satria ny pratika ny lalàna tena izy ny enana tamin'ny fitiavana tsy tao amin'ny Moïse tsy tao amin'ny Eli fa tao amin'ny Jesosy rery ihany. Zay ny mahatonga anao rehefa manolo tena tsy nandray an'i Eli ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao na nandray an'i Moïse ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa nandray an'i Jesosy rery ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Halleluja. Noho izany ny fampitombo-pahasoavana ny fiainan'ny olona dia tsy misy fandraisany amin'ny olona samy olona. Mety hoe asorenanao ny zavatra zaraiko. Ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaimpona raisinao avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny mpamendrena. Dia mametraka anao iza ny mendrika afaka nome fahasoavana anao ito ambony tany. Tokana ihany mendrika Jona 1:5-10 fa tao amin'ny fahafenoan'i Jesosy rery no nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Jakoba 2:9 ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana bebe kokoa izy ny fahasoavana avy any aminy fa tsy raisinao eto. Ny fifampaherezan'ny mpirahalahy ilaina mampahazo aina ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny tsirairay avy satria natao hifamentsika amin'ny mahatenan'i Jesosy atsika. Fa ny andraisantsika fahasoavana tokana ihany avy any amin'ny ray ny fahazavana amin'ny fahasoavana aseho fotsiny le toetra tsy hoe koa za te hitombo fahasoavana dia mba metro tanana kely fa mba hitombo fahasoavana kely. Ozy izy Paoly tamin'ny Timoty ny amin'ny amelomanao maintsy ny Timoty ny amin'ny amelomanao mampahery izy ny amin'ny amelomanao fa tsy hoe ny amin'ny amelomako ny amin'ny amelomanao ny fanomezam-pahasoavana zay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Le fametraha-tanana namelona n'le fahasoavana fa le fahasoavana efa nataon'Andriamanitra atao amin'ny Timoty misy zavatra tsy azo adika vilana lizy fa raha vo diso kely fotsiny io dia lasa mampitodika ny filazantsarany amin'ny olona fa tsy any amin'ny Jesosy tompony teny. Raha tianao ny tombo fahasoavana kitio any amin'ny toetra satria rehefa manety teny ianao dia ampitomboan'Andriamanitra le fahasoavana fa tsy hoe tsofokoranao dia mitombotombo fahatany nefa ianao mpiavonavina be mihitsiny. Za aloha tsy handiso fanantenana anao
sao dia nitoetra kizitina nofindrany aminao mifametran-tanana ratsy be mantsy mifametran-tanana hoe zay rehetrarehetra io dia andeha metran-tanana dia ny objectif an'ilay fametran-tanana mila apetraka tsara ny tontolo ara-panahy hoe ndray fanasitranana amin'ny finoana ve sa ndray zavatra any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra tena zavatra mikorevy any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra manahoana ny fisehon'ny fijoroany sy ny fanompony zay ohatra tsara azonao hitarafana azy eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra na za io nizana izy fa raha zay ianao makeo tongotry ny tompo fa tsy mikatonao anao ny azo fijaliana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra miveriny ianao ao tongotry ny tompo dia miteny amin'i Jesosy mila anao a Jesosy teny aloha ny ilaiko diovy zay zavatra tsy araky ny sitraponao rehetra ato anatiko fa fao ny otako mila anao ny fiainako Jesosy mangataka aminao androany ty zavatra ty Jesosy tena tsy ekeko hitoetra eo amin'ny fiainako mandrakizay te hiaina ny sitraponao toy Jesosy mahatsara anareo ny velako fa raha tsy hiala tsy ho avy ny mpananatra amen. Rehefa nanarina ny Maria ny fanahy masina tamin'ny fotoana nitondrany anjely Gabriel ny teny hoe anarina anao ny fanahy ozy izy teny zaza ao am-boaka atao hoe Jesosy amin'ny Maria tsy nahalalala akory fa ny zavatra nitranga dia zao taitry Maria ahoana ny hatanteraka an'izany Maria no mivanginy voalohany ary anjely no ran'Andriamanitra hiteny tamin'ny Maria hoe ny fanahy masina zay no nazavainy voalohany ahoana fisehon'ilay izy ny fanahy masina tsy fanahiny Elia tsy fanahiny Jakoba tsy fanahiny Abrahama tsy fanahiny Moïse fozy le anjely hoe ny fanahy masina no ao aminao andrakotra anao izy ety ivelany fa tsy mbola mahazo makao anatinao aloha fandrakofana teto amin'ny tany fotsiny anie dia tonga ny teny dia nisy tsy zavatra nytenenin'Andriamanitra vao manarina fotsiny izy dia efa misy zavatra mitrangy hoe rehefa mipotra avy eo ny parole fa teto indray amorona n'ilay olona faharoa Andriamanitra Adama 2 ny fanahy masina manko tsy mahazo makao amin'ny olombelona nizaniza fa tsy Jesosy rery tsy mahazo makao amin'ny olombelona nizaniza ny fanahy masina afa-tsy Jesosy rery zany na tonga ny John Jesosy ny teny fa izy amerina ny maro amin'ny fahamarinana amin'ny fanahiny Elia satria tamin'io fotoana io mbola tsy annonce taorian'ny Batisy ny asa fanompon'i Jesosy fa tao amboaka Jesosy rehefa nisarona ny fanahy masina Maria fa tsy fanahiny Elia kory nanarina azy ka ny mpanompon'Andriamanitra eny amin'ny testamenta taloha ohatra ny Elisa ry Jona mpanao batisa ry Moïse sy ny fitopolo lasy ny sisa dia fanahy anankiray ihany tao amin'ny Moïse tao amin'ny Elia ny epita tamin'ireo karazana hoe mpianatra sy disiplany Maria koa nefa fa tsy fiainany fipetra-pamonjena teo amin'ny fiainan'ny olona mbola miovaova ary tsy tanteraka izay zavatra tena nandrasan'Andriamanitra ao amin'ny plano-pamonjena teo amin'ny olona izay nirana satria misy kilema sy tanteraka daholo ny olombelona teo izy Andriamanitra andefa ny fanahiko amin'ny asa famoronana faharoa ary Andriamanitra nanomana planina hamangy vehivavy virjiny anankiray naniraka messager anankiray Andriamanitra atao hoe Gabriel tahaka ny poirany tany voalohany aizy na nanarina ny tany ny fanahy tamin'izany ary ny fanahy namboba teo ambonin'ny ranolalina zay Andriamanitra vao niteny hoe misy mazava dia nisy zany zany hoe le asan'Andriamanitra nitranga tao amin'ny Maria tsy hoe Maria no fenona amin'ny fanahy masina fa ny saroma ny fanahy masina mba hahafahany mitondra teny tonga nofo ao aminy vao tonga nanarina azy ny fanahy masina bevoky Maria ary zavatra nitranga dia zao ny fenona ny fanahy Jesosy mba hatanteraka ny asa toko fahafolon'ny fahavalo amin'ny telopolo ny asa famonjena nandehandeha nanao sonana sitrana marary ny tety vohatra nanambara ny fanjakan'Andriamanitra
naseho hita maso lay teny zay nilavon'ny olona ka tonga nofo amonjy olona any amin'ny fahatanteran'Andriamanitra tsisy kilema amin'ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra ao aminy atao hoe Emmanuel na raha dika koa hoe amintsika Andriamanitra. Jesosy n'olona nahafen'ny fepetra-pahatanterana rehetra nitakian'Andriamanitra teo amin'ny olombelona. Noho izany tsy misy olona tanteraka eto an-tany fa Jesosy izy rery le naseho teo amin'ny olona nakasitran'Andriamanitra satria Andriamanitra tonga nofo teo amin'ny olona naneho ny fahatanterahany. Fony teo amin'ny olona tsotra toa andry Mosesy sy Elia ny fanahy masina dia tsy mahazo aina satria mbola nila fantsiny ireo. Fa rehefa tao amin'ny Jesosy ny fanan'Andriamanitra dia tonga dia mety amin'Andriamanitra satria tateraka ny fepetra feno mpamonjena nahita olo-marina anankiray Andriamanitra dia tsy zafa Jesosy. Hoy izy ny boky mpitoroteny tao anatin'ny vehivavy arivo tsisy marina na ray ary. Fa tao amin'ny lehilahy nisy anankiray marina dia aza amin'izay tany lehilahy fa Jesosy izay lehilahy ray izay. Jona 1:15 hoy izy ny Baiboly, za lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako, manondro an Jesosy rery. Matteo 7:15 nisokatra ny lanitra ny tenin'Andriamanitra dia zao nolazay ny tenin'Andriamanitra hoe hoy izy Andriamanitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy rery no henoy. Rehefa mifanahy masina nameno an Jesosy fa tsy fanahy avy amin'ny Elia na fanahy avy amin'ny Mosesy dia zao ny zavatra nitranga ao amin'ny Jesosy rery ny stokom-pahasoavana rehetra. Izay no mahatonga ny Jona 2:20 lazaiko teo fa avy ao amin'ny fahafenony nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Maria voalaza fa tao ambany aloko ny fanahy masina tsy hoe fahazavana akory fa aloko. Dia saino fa ny aloko ny fanahy masina no mahatonga amin'ny Maria hitondra voaka. Lasa nitondra olombelona Andriamanitra tao amin'ny Maria rehefa avy niteny ny anjely Gabriel. Enao androany tsy alok'Andriamanitra no ao anatinao rehefa nandray an Jesosy ianao fa fahazavana Andriamanitra. Fahazavana satria nantsoina hoe zanak'Andriamanitra ianao. Dikan'izay amfandraisanao tsara ny fanomezan'Andriamanitra zay ambony indrindra dia tsy iza fa Jesosy. Tsy iza fa Jesosy. Tahaka ny ahoana ny zavatra tokony hisehoan'Andriamanitra aminao sy anotronany ianao amin'izao andro farany izao. Fa izao manekenao tsafidy hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Luka 2:9-30 ka hatramin'ny 9:7. Lay anjely dia tonga teo amin'ny Maria ary nahavariana tamin'ny fahaenim-bolana izy. Tamin'ny fahaenim-bolana izy ny tonga. Ary tamin'ny fahaeniny volana ozy izy dia tonga teo amin'ny Maria. Na zany hoe vajerentsika andao aloha vakina mihitsy koa le Luka e. Luka 1:9-30 ndaso. Ary ino Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa na dia efa antitra azy ary rehefa nandray eniny izy zao izay natao hoe momba. Fa tsy izay tsy ho tanteraka ny tenin'ny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Dia ozy Maria tiaka izy vaviny tompoko tanteraka amiko araka izany teninao izany. Izany hoe tamin'ny fahaenim-bolana ny tonga teo amin'ny Maria i Gabriel. Fa maninona ny fahaenim-bolana? Manome chiffre Andriamanitra hoe 9. Tamin'ny andro fahaenina ny namorona ny olona voalohany. Tamin'ny andro fahaenina Andriamanitra namorona ny olona. Raraka le olona tamin'ny andro fahaenina ny foronon'Andriamanitra io. Raraka. Dia manomboka eo amin'ile fahaenina vaovao indray Andriamanitra satria nanenina izy tamin'ile voalohany. Tsy mahare tiaka ho an'Andriamanitra. Izao ny zavatra nitranga. Rehefa rava le famoronana voalohany niditra programa Andriamanitra tamin'ilay famoronana faharoa. Famoronana voalohany raraka teo amin'ny nofo. Ny famoronana faharoa anangananao ara-panahy. Dia ndao tsy ketrehitra. Famoronana voalohany n'autorité any tany. Ny zavatra rehetra ny foronon'Andriamanitra vao ny olona amin'ny farany. Famoronana faharoa olona no foronon'Andriamanitra voalohany dia nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona anankiray io ny zavatra rehetra. Dia izy ny Baiboly raha tsy izy dia tsy ary izao rehetra izao. Fa noho izy naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Romana 9:30 ozy izy ny ten'Andriamanitra rehefa nandray an Jesosy ianao tsy ny zavatra rehetra aloha no nomen'Andriamanitra anao voalohany. Fa Jesosy no nomeny anao ary nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao ny fanasitranana.
ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao filamina tokantrano, ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao fahela velona, ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao le zavatra irinao apetiny fiainanareo menakavy iny. Fa ozy izy Jesosy zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo no faty hamonjy antsika, tsy omeny mahay maim-pona miaraka amin'ny Jesosy Kristy kova ny zavatra rehetra tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Problema kristianina mila ny zavatra rehetra fa tsy manaja an' Jesosy. Nefa le fanomezana petiny zavatra rehetra dia Jesosy. Amboary anie ny fiombonanao amin'i Jesosy. Manapa-hevitra teny bebaka marina fa tsy mody mibebaka. Mijoroa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mametoky anao fa le zavatra rehetra irinao manaraka ho azy io rehefa apetraka eo amin'ny toerany ny fatokina tanteraka nomezanao aja sy considération ny fisiny tsy hita maso ao anatinao. Ahoana fisehoan'ilay izy? Voarehetra amin'izay miantoka maniry fantatra ny fampisehoana n'ilay tena zanak'Andriamanitra. Jesosy ny olona voalohany ny foron'Andriamanitra vaovao. Zay nandray an' Jesosy le olona faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, fahenina be deabe tsika rehetrarehetra. Zay natsoina hoe zanak'Andriamanitra tamin'ny alala ny fandraisana azy. Raha vao iainantsika ao anaty fahatakarana ny fototsy ny fiombonana communion amin'Andriamanitra dia anomboka ho hitantsika fa mivadika daholo ny zavatra rehetra, mivadika. Hitanao mahatonga anao kristianina ohatrany hoe miandry valim-bavaka, miandry vokatra, miandry mahatonga anao mbola miandry io zany. Dia tsy tonga saina ianao fa le zavatra andrasanao iny tokony andry ianao. Tompo milanao, mila izy iny mataovy kely fetetsosa mijerevako ilay ten'Andriamanitra. Tsy atahotra meu faendrenao toy ny fijerinao mijery anao ao fianao no mpamonjy meu faendrenao ainao zay tokony atao. Amen. Dimy fa 20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry le zavatra ny maniry ka miandry le zavatra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Mahatonga anao miandry satria anao malaina niseho. Ahoana le fahalainana niseho? Tsy samy joro vavolombelona ho an'i Jesosy ianao. Misy le namanamanao taloha tsy manana ny tompo reny fa ohatra mba mandehandeha maivamaivana kely iny fiainany. Dia mijesizesy taminao dia izy ianao rehefa avy eo tsy sasany ela olo ity mivavaka. Tsy samy seho ilay zanak'Andriamanitra. Efa vao nanomboka ilay izy avanana. Na ianao mijoro na ianao tsy izy mihitsy. Hitanao malaina niseho ianao. Anankiray faharoa eo anatrehan'ilay tsotra sy ilay kolokolo be. Ozy izy devoly raiso fa mampety ny fiainanao. Jesosy ny teny aza mandray fa tsy mahasoanao. Jamby ianao raisinao le kolikoly. Malaina niseho ianao. Misy zavatra tokony ho lavina tonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe avy-tsoro io relation tsy izy io. Ianao misisika nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Malaina niseho ianao. Dia ino ilay izy? Ny voarehetra miandrika maniry fantatra ny fanapahan-kevitra ao iseho. Ijoro vavolombelona ho an'i Jesosy ny tia Baiboly tenenina. Ianao nefa milaza fa za zanak'Andriamanitra sa tafita any an-danitsy. Any an-danitsy. Nefa ianao tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao no miteny fa zanaka miafina ohatra ny damany hodina tsy hitan'Andriamanitra. Fa tsy zanaka miseho eo amin'ny position ny olona mijoro manana an' Jesosy. Anao ny sitrapony. Zavatra anankiroa mivery ao anaty tsy fijoroana.
diso ny tany ianao satria raha tokony miandry anao ny zavatrarehetra lasa andrasanao lava. Ny anankiray faharoa, diso ny fiverenan'i Jesosy ianao, ny amataran'i Jesosy ianao dia ny fisehonao amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fotoana hiverenany. Pastera, inona ny tokony ataoko? Mila fanampiana ny aiko, raha ny manaiky dia tsy aiko, ampio hafanahy masono. Alleluia. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Zao ilay izy, tsotra kely. Manaiky an'i Jesosy ianao. Andriamanitra tsy mitaky ianao no zavatra tsy vitanao. Manatsafidy ianao. Tsisy olona-mbanana basy hijangajanga. Hoe tsy maintsy mijangajanga ianao androany. Hoe tsy haiko fa tonga dia mivany ilay devoly mibokotra akanjoko. Ianao ihany mamana io. Idio io a, dia ndana mitsoka. Mandosira fijangajangana. Go. Alleluia! Tsisy olona anankiray anery-basy ianao tsy maintsy hanoto ianao. Misy safidy, misy akôro foana, misy akôro. Fa mba tsy dakôro amin'ilay izy. Joroa dia mitenena amin'Andriamanitra. Sahi manao hoe tsia. Dia izy aroan'ny pretra izay hoe stop. Dia mijanona. Mety mangiry be ilay izy. Tompo, amin'ity indray mitoraka ity ihany. Dia izy Andriamanitra hoe ndray mitoraka. Ohatry ny vaton'ny Goliaty eny tapikandriny io a. Avy eny tanan'i Davida. Ianao mieritreritra ndray Davida Goliaty ane tsy nieritreritra tsy ho fatiny ny vato kely iny izy. Ndray mitoraka. Fa ndray mitoraka andavo anao io ary tsy ampijoro anao tsony. Fa raha zay ianao mandray mesura androany. Ny zavatra tsy mety rehetra Andriamanitra stop. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Mareteka ao an'Andriamanitra. Teo amin'ny fahaenin'Andriamanitra vitany tsara tarehy daholo ny zavatra rehetra vao Adama amin'ny farany. Fa vao namorona an' Jesosy amin'izay izy dia Jesosy indray ny forono voalohany vao nrekupere ny zavatra rehetra izy fa tsy namorona ny zavatra rehetra izy. Nrekupere ny zavatra rehetra ho an'izay rehetra tena mandray an'i Jesosy sy mametraka an'i Jesosy eo amin'ny toerana mampamonjy azy. Noho izany tsy maintsy ho vain'i Jesosy aloha ianao vao manaiky anao ny zavatra rehetra. Zay mahatonga ny zavatra rehetra miandry. Ny tena marina zany ianao tsy hoe le mpiandry anankiray moa hoe mpiandry ondry. Fa tsy hoe mpiandry valibavaka. Ianao zany tsy nosorana ho mpiandry valibavaka. Fa nosorana ho mpiandry ondry n'Andriamanitra. Awa. Satria indraindray ianao ohatra ny miandry zany tompo rovina le valibavaka vo avy rovina le ianao miandry an'ilay izy. Fa raha vao ianao mijoro amin'ilay fisehoana ilain'Andriamanitra, le zavatra efa miandry anao mialohan'ny fotoana hijoronao. Zay zany mahatonga vokatra sy ny aseo tsy mivakahita. Raha tokony hiandry le vokatra dia mampiandry satria miziriziry izy fa mbola tsy feno le fepetra tokony anekeny ianao. Satria ny zavatra rehetra tena tao anaiky izay manaiky an'Andriamanitra. Vao nanaiky fotsiny Maria, omalintsika andresaka an'izay. Vao nanaiky Maria hoe ity ankizy vavony Tompo, ako tanteraka araka amin'izany teninao zany, za tsy nahalala lava tsy olan'izany. Mety rehefa nanaiky fotsiny vava Maria, ny kibony tsy nahalalala nanaiky hitondra zazakely. Ka inona ny difficulté lalovanao mihoatra noho izany? Raha zay ianao manapa-kevitra manomboka androany tsy asa saina amin'ilay valibavaka mbola tsy tany masoko fa manomboka hiasa saina hiditra ao amin'ny foda hitady an'Andriamanitra. Voatokana hitady anao ao dia hoe ny amin'izay misy anao ao. Sandatro ny tanako any aminao, hikasika ny lambanao, teo amin'ny zanatreanao ao, anamasina ny anaranao ao, anao vivery aina minao zay momba ay ho amarininao fanahy. Gaga be anjery amin'ny Petera. Oza, inona ary ny ao
anatin'ny sain'ity zalaty hoe nanaiky izy niomboana amin'ny azo fijaliana tamin'ny farany dia natsongoloka ny lohany indray natao ambany dia nitongony ambony fa ifasahina manahoana ny nananan'ity Petera ity ka natonga azy ohatra ny tonga dia adininy amin'izay ny fiainany ao ny sekoly faratapony ao anaty communion dia ianao manadino ny fisianao eo anatrehan'ny fisian'Andriamanitra zay ianao no atao hoe tonga any amin'ny tompindrindra fa mahatonga anao mbola mianao loatra io sy matahotra ny tsinakana ny ovofitaka miano nofo loatra io mbola tsy perfecta le communion raha mbola midonga kanina zaza fa tsy lehibe zany mihaino tsara ve nareo fosa tamin'ny tompo nahoana ary normal rehefa niaraka tamin'i Jesosy Petera nandazy indray mandeha nanenina tena nomboka nijory Petera hoe tsy ohatsony maître efa hitako ny akarany toroko indray zao nanampy azy tamin'ny fandrosoany izay karazam-pampahoriana rehetra ny lalovany lasa nampitsoro azy ho lehilahyn'Andriamanitra zay vao tena hoe lehilahyn'Andriamanitra nandeha Petera feno fanamasina dia zao zaka amin'ny fanamasina momba azy ray manontolo nandalo an'le etapy faharoa Petera tsy manatanana ntsony afahan'Andriamanitra tsy manamaso ntsony afahan'Andriamanitra tsy manatsaina ntsony afahan'Andriamanitra an'Andriamanitra ny tongotry ny tanako momba manontolo an'Andriamanitra tosy Andriamanitra feno anaty koa ianao ka dia ozy izy Andriamanitra ozy izy mifanamasina mahazo aina be mifanamasina tao amin'ny Petera feno Andriamanitra Petera hatrany etapy andoka hatrany ampalade dia inona ny zavatra niseho nandeha Petera nalahatra amin'ny marary ny aliko Petera lasa aliko ny fanahy nalahatra marary sitrana daholo ny marary Paul feno Andriamanitra eny am-pitoriana na ny mosoara satria tsy sony hoe tsy mbola nisy mety nanan'olo tena ambassadeur tamin'izany fa vitsy fa tsy hoe misy ambassadeur misy mpanompon'Andriamanitra misy olona manana amin'ny fanamasina io dia ny mosoaranao no menao lanja mialohan'ny olona rehetrarehetra zay tokony mbola ho ampiasain'Andriamanitra toe-tsaina superstar zany nefa ny amin'Andriamanitra ambany zany alohan'ny rehetra samy misy sitraka daholo tsy mahareteka ao anaty amin'Andriamanitra satria tsy hainao ny miasa fa Andriamanitra dia nampiasaina fa ny tiako tsindriana ny Paul tena tsisy dia mosoarany fotsiny zany alefaso any fa manana dia iny mosoary iny lasa natahorany devoly eritrereto noho ny fijoron'ny Paul mitsoka hatramin'ny devoly mahita ny mosoarany fa inona ny force ao anaty mosoara ny tanjom-pahafenon'Andriamanitra ao anatinao dia nefan'Andriamanitra ny seho hatramin'izay singa kely indrindra mahakasika anao satria eo amin'izay no ilana fifehezan-tena tsara fehezana ny fihetsepo sao avadiky ny devoly tsy hita devoly tsony zay atao dia rehefa tonga eo amin'izay ianao kipikipihiny amin'izay torinao indray zao fa tsy Jesosy tsony io fisehony io mihitsy Kristy io dia raha vao tsy mahazaka mamily lalina ny fahamarinana ho any amin'ny anganongano amin'izay nefa le voary rehetra efa manaiky amin'izay ny fisehonao sy ny fanehonanao misy olona eto androany hitanao manokana Andriamanitra zavatra azoko antoko vity ty fivoriany ity zavatra hafa mihitsy no hitranga satria ho asehon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika le fahafenon'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina maneho fazanantsika tsy ho raraka izany ianao mandrakizay zay ny antony communion manomana antsika Andriamanitra manomana izy eo amin'ny latabatra dia ahoana ny lazainy hohano ny tenako sotroy ny rako fa zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary zany inona ozy anangana azy amin'ny andro farany ny fananganana anao tsy zavatra vitavita foana fa omanina nanomboka tamin'ny fotoana nafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty niverena ny eny amin'ny raha an-lanitra dia niasa ao anatinao anomana anao deniny androany amin'ny tena fihinana anomanana ianao hitovy endrika aminy averiko indray ozy izy bokon'ny Jaona voalohany ary raha iseho izy dia ho tahaka azy sika dia ndao tsika isaina hoe Jesosy rery ny olona tamin'izany nakasitran'Andriamanitra satria tao amin'ny fahataterahana fa zay fahataterahana zay nafindra no ao anatinao mba ahaizanao mandany ratsy fa manaiky ny sitrapony ny fanamasina tonga anohatra anao ho nofo izy
fa raha manaiky maty amin'ny tena angeny ianao dia ho velomy fanahy kosa dia ho marina aminao ny tsodrano hoe maniry mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany ary rehefa tanteraka ny fijoronao dia tsy azo sakanina ny fandrosoanao tsy azo ravana ny fandresenao fa tsy maintsy mahomby amin'izay ianao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo tsy ianao no mangataka satria manana an' Jesosy fa Andriamanitra miasa saina satria fanana an' Jesosy ianao ary anatin'izay fijoroana izay le fahatanterahana mahatonga antsika iainao anaty fifaliana satria olon'Andriamanitra isika mahafantatrareo ho avy izay fotoana izay na tiatsika na tsy tiatsika betsaka ny tsinino fa ho avy ny Mesia maro ny andry azy tany an-tranom-bolamena fa tany an-tranon'omby izy no mipotra naneo faneom-pamatana sy fakagana maro izy mba hanehoana fa izy ny zanak'Andriamanitra fa rehefa tonga amin'ny fotoana natolotry ny jiosy izy nety maty any vao may nanamafy orona ny finonin'ireo izay tsy nino azy fa tsisy Mesia mety maty izany fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy taorian'ny fitsanganany na tsisy nino azy nitsangana izy raikitra ny kolokolo voalohany mena vola miaramila hiteny hoe lazay hoe nisy nangalatra amin'ny fatany fa zao tsy nasakana tsy andehandeha indray izany taorian'ny fitsanganany mbola niona tamin'ny mpianana izy ary teto nahitako fa Andriamanitra tsy miezaka nampirofo ny tenany mba hinono izay tsy mino azy ny fisiny satria tonga dia tory izy dia teo ampovoan'ny areo dia miteny tiaka ahoana tsy any amin'ny clan manohatra azy Andriamanitra no miseho fa any amin'ny clan izay mino azy foana dia vao tonga Jesosy niseho tamin'ny mpianany mbola nijanona teto izy 7 andro fa tsy hoe vao tonga ito hoe maiky ny andery zalahy ampy ny fahitanareo dia mandana mitory rehefa mitory mbasa dia lazao amin'izay hoe mibeba tsy izay no nataony 7 andro izy mbola nampianatra amin'ny mpianany dia ireo mpianatra ireo niarana natitra azy andeha hiakatra hoe andehanao voyage Jesosy hiakatra amin'izay fa zay vita amin'ny visa sy ny tantaratasy rehetra fa Mesia amin'izay izy alleloia vita amin'ny famonjena mahazo mandeha mitory amin'izay nareo ny fanjakana fa aza mihetsiketsika aloha fa mbola miandry ao an-trano daholo fenona vao mandeha fa tsy hoe nahita nireny teo aloha reny efa nisy mirakla teo fa tsy mirakla mihitsy mifototry ny fanompoana fa sao dia maimaika eo efa miangona kely aloha mivavaka miandro ny Pentekosta ok fa talohany eo iny izy niakatra tonga dia nisy anjely nyseho sady misy pirofo anankiroa eto tany sy ny an-danitra mpiana mipirofo teto tany ny anjely koa nanamarina tamin'ny fotoana nitsanganany azy fa maninonareo lehilahy galinialina no tomany sy malahelo mijery hitanareo izy miakatra iny izy le anjely ohatra ny nahitanareo azy miakatra iny niverenany dikan'izay ohatra n'iny izy niakatra iny nisehoany eny amin'ny raha ho any lanitra ary Paoly moa niteny mihitsiny ary ny tompo izy eny amin'ny raha ho any lanitra boky ny Tesalonianina niverenany noho izany mamaky baiboly tsara mba tsy ampiresan'ny olona ohatra n'iny niakarana iny niverenany ka natoy inona lesona rehetra manokatra ny saina hoe efa eto Kristy ataovatra miala satana ataovatra izay mihitsy tsy manelingelina amin'ny fifatohako izany ianao za miandro amin'ny fiverenan'i Jesosy averena za miandro amin'ny fiverenan'i Jesosy averena za miandro amin'ny fiverenan'i Jesosy za manomana amin'ny fiverenan'i Jesosy amin'ny fanahiko manontolo amin'ny saiko manontolo amin'ny fitondran-tenako manontolo amin'ny fijoroko manontolo an Jesosy somary etehaka ao an'Andriamanitra halleluia zao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika sotranao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany fefa nasifeninao tamin'ny endry sy ny manantsainy zany zavatra izany fa nasianao tamin'ny zaza madinika kosa androany tompo mino aho fa tonga eto izay hiombona aminao amin'ilay endrim-panehoam-pamantarana fa anao zay Jesosy anao tsisy fepetra io anao tsisy resaka fa anao zato isan-jato Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia ozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao vofatsiarovana misaora azy ny ranomboaloboka koa maneho ny rahan'i Jesosy
zay famantarana ny rany zay nilatsanao tsika ho famelana ny fahotatsika. Nanambara izy fanaovinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia nanambara ny nahafatesany mandra-piavina pakatra atsika. Misy ifandraisany amin'ny fiverenany ny zavatra hoanitsika. Taloha tsy azo hoanina fa raha mihinana dia mahafaty. Ankehitriny raiso arohano ozy izy satria rehefa hoanina dia miantoka ny mandrakizay atsika. Ny tena fihinana dia le misy ifandraisany amin'ny fiainanao mandrakizay satria rehefa mihinana nofo sy misotro ny rantsika dia anina fiainana mandrakizay ary izy anangana antsika amin'ny andro farany. Tanteraka ny fanovany endrika hitovy aminy satria hoantsika melohan'ny fotoana isehoany ny tenany, anovan'ny tenantsika hitovy aminy. Sotrotsika melohan'ny fotoana iverena ny rany mba tonga antsika hitafy nofo sy rà mitovy aminy. Tsy tanteraka ny fiovany endrika raha tsy misy fampidirana programa meloha ampiomanana ny fosiny sainao anovananao hitovy endrika aminy. Rehefa neny ny trompetra connectenao satria manana ny mariky ao anatinao alalana mazanak'Andriamanitra anao. Noho izany sotroy ny rano famelan-keloka anamarina anao eo anatren'Andriamanitra noho ny famindrapoany. Misaora azy. Makasitraka tompony amin'ny fitiavanao androany. Sotrany amin'ny herin'ny teninao, sotrany amin'ny herin'ny ranao, sotrany amin'ny herin'ny tenanao izay miasa ao anatinay. Sotra amin'ny fananganana, sotra amin'ny fampitsoroana. Tena fantatra ny lanjan'ny fisotroana sy ny fihinananay. Fa tsy hoe fifaliana vetivety fa fanomanana anay ho amin'ny fotoana ampakarana anay. Ravo ny fananay, manin'Andriamanitra velo izay. Miombona amin'ny tsitoza zanaky miavo indrindra koa. Halleluja. Misaotra satria miasa ao anatinay ny herin'ny tenanao sy ny herin'ny ranao manovanay. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Marary hositranana satria mbola ilaina. Ny olana novahana satria maro-paneho mpamantarany ireny fa miaraka amintsika Andriamanitra. Ary eo zavatra rehetra nandrasantsika manomboka androany, mino ianao fa miandry ianao. Misy olona eto vao mivoaka nyity toerany ity ianao dia efa miandry ianao sady le valim-bavaka. Miandry ianao sady ireo zavatra nandrasanao mbola tsy tanteraka hatramin'izay. Zay mahatonga amin'ny varavarana fahagola tsy hidiranao rery fa tsy maintsy hidiranao miaraka amin'ny fanotrona amin'ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Satria ny fikatonana io ilan'Andriamanitra vao misokatra io. Zay mahatonga Jesosy nilaza tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ny ilay marary tsy fanafody na fanasitranana fa mpanao fanafody Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Koa satria miombona amin'ny tompo ianao androany maray manana antoka vita. Tiafa mafy be ho an'ny tompo mahazo toerana anao fanatritsika eo an'Andriamanitra, anao filazana ihany koa aorian'izay hiara hivavaka ihany tsika. Alleluia. Anatanteraka ny fanatritsika ny voninahitra ny tompo amin'izany programantsika amin'ity herinandro manaraka aty dia tahaka an'izao. Amin'ny latsinainy, talata, ny alarobia, ny sekoly etsy amin'ny sopraita ao amin'ny rihana faharoa isaky ny amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasany anasanantsika rehetra izany fotoana izany. Ny sekoly dia tsy miova ny fotoana izany. Ny programantsika manaraka ankoatran'izay zomantsika miverina eto amin'ny 4 ora tolakandro miaraka manome voninahitra an' Jesosy eto amin'ity toerana ity. Ny sabotsy amin'ny herin'ny androany ty resako ity zany tsy eto ny fotoanantsika fa etsy amin'ny sopraity amin'ny 7. Tsy ato zany tsika amin'ny herin'ny androany fa etsy amin'ny sopraity ny fotoana amin'ny 7 ihany ny fotoanantsika amin'io sabotsy io. Ankoatran'izay fanambaratety ihany ny programan'ny rally de miracle any Arivon'ny Mamo amin'ny herin'ny androany io fotoana io koa. So dia adinidinitsika efa akaikely io fotoana io zany 1er sy 2 avril amin'ny herin'ny androany zany hoe sabotsy sy ny alahady amin'ny 2 ora tolakandro ilay fotoana no manomboka ny Arivon'ny Mamo. Anasanantsika rehetra raha mbola tsy nanatrika an'izany fotoana izany ianao akaikely Arivon'ny Mamo adiny ray miala eto. Ny embouteillage tsy resantsika fa mila mandeha meloha ianao ny dikany. Raha ohatra ka mety anananao ny fahafahana mandeha makany ny frais ny taxi borosy makany 500 sy 3 arivo 7 arivo aller retour zany dia anasanantsika rehetra zany satria mba occasion atsika mba akaiky le fotoana. Raha ohatra ianao ka tia handeha amin'izany dia tsara ihany misoratra anarana any amin'ny pasteur sandratra ianao misoratra ay misy ambassadeur ery ambony ery dia eo ianao misoratra anarana raha liana tia handeha dia
tsy maintsy misoratra anarany ianao ndridridritra raha ohatra ka atory any satria misy trano tsy maintsy homanina mba atoritsika any zany hoe le sabotsy zany io fa raha ohatra ianao moa ka ody a dia tsy maninona dia zay ny programantsika ny amin'io herinandro avy io a dia efa homanintsika rehetra ao anatin'izany ny zava-dehibe indrindra ihany koa dia ny vavaka fanomanantsika rehetra miaraka mitondra-bavaka mba ho amin'ny fahatanterahana io programa ho amina famonjem-panahy ho any amin'iny faritra iny ary dia ianao mba miara-miombona ao anatin'izany programa na famonjem-panahy zany ny zavatra hafa manaraka mba tiako hanetanana antsika ihany koa resaka famonjem-panahy foana ity tsaroviny radio atsika 90.8 FM dia hoetom-bavaka mba hotahin'Andriamanitra mba handroso tsara ho be dia be ny olona ho kasihan'Andriamanitra any arivony mamy zao mahazo an'io radio io halleloia dia hoentsika mbavaka mba ho kasihan'Andriamanitra koa ny olona any amin'iny faritra iny amin'ny alalan'izany radio zany dia akoatr'izay moa anetanako antsika hoe misy ao anatin'ny fanatsarana n'izany radio zany ao anatin'ny fananganana ny studio zao a dia ho anao zay mety mba manam-pahafahana efa nyteneniko teto hoe tao zao nisy nanome ordinateur nisy nanome écran na ordinateur misy voniteny koa afaka manome micro raha misy zavatra mipetrapetraka mety hoe fa tsy ilaina ny aminareo any ka ozy izy ianao hoe mety mba mahasoa atanteraka n'izany famonjem-panahy zany dia raisina tanandroa tahin' Jesosy tsika rehetra dia akoatran'izay moa ny tsara indrindra dia zao raha tsy manana radio nareo satria tsika amin'izao vanim-potoana tsy pihainy radio vidiana radio satria atsika io dia tsika tokony mba fiera miaino an'le izy alleloia dia tahin' Jesosy mividiana radio raha ohatra ianao ka tsy manana radio dia dao hitsaka anary alleloia aijiry ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitrantsika misaotra ray membonahitra ny naranao misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao misaotra tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao ny tsirairay ary miveriny izay amin'ity androany ity manome voninahitra anao tao zay rehetra nanolotra ny sakrifisy ny ampahafolo-karena ny fanatitra amin'ity androany ity mba hankasitrao zany ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny famindram-po sy fitiavanao ary ndreto izay koa mbola fanatitra velona hoentina eto anatrehanao ny tena nay ray manontolo hanompo anao hanome voninahitra anao hitady zay mahafaly anao amin'ny fiainanay ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Halleluja halleluja afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra saotra tompo fa tianay ianao saotra tamin'ny fotoana androany ihany koa zay nanomezanao anay tombony manokana afahany aniombona tanteraka taminao saotra tamin'ny teny fiainana nitondra-kasika fisehoana fanafahana profita masom-panotronana teo amin'ny fiainany tsirairay avy mandren'Andriamanitra miteny hoe misy olona notronon'Andriamanitra teto androany tena mbola mety tsy azonao le izy fa rehefa tonga any an-trano ianao dia teny hoe tena za le izy Andriamanitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ty fivoriana androany ity dia fivoriana natao anao manokana mino fa isy fifaliana miboiboky any anatinao fifaliana tsy mety levona satria teraka avy amin'ny afo ny fanamasina mampitoetra anao anaty fitsaharany teny feny voninahitra hitondran'Andriamanitra anao amin'ny dingan'ny fahatsarana tsara lavitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy tompombanao ao anatin'izany ary ampandresy anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo saotra Jesosy hiritsika ao anaty fidirana halleluja misy mpanjaka miaraka aminay ianao Jesosy eto anivonay ianao mpanjakanay misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no
manjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manany ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Zinyat sivuninaitra medikilay nandesoantsy nalevina nitsangana mike nifasana tsy natazonazy Sidera Deu azimanjakizai Ilainanjes Tumpuni fanalai Isyanarana Ampunyanarana recha Jesus Christi Panzakani Aitazisik niranumas ufafani wawachandra utapichanyati siwelai nipamtisia Zimana Iraweta mavesata Irewangwa Echewa tunguni Isyanarana Apunyanarana Eta Jesus Christi Panzakari Eu azimanjakiza Masina manjakiza Isyanarana Ampunyanarana recha Jesus Christi Panzakani panzaka Jesus Christi Panzakani panzaka Jesus Christi Panzakani panzaka Mankalaza izay Ni anarana
Misandratandriamanitro Osana miavindrindra Iorakoraka mafo an Jesosy Dao ilansika hoe Osana Osana ho any amin'ny avy indrindra dao tsika hideran Jesosy ary Alléluia. Au feu fond dans la tique en Jesosy.
Sementumrecha mamai faizaye Itena Jesús Sementumrecha mamai faizaye Itena Jesús Sementumrecha mamai faizaye Itena Jesús Sementumrecha manak saizaye Itena Jesús Itena Jesús Ero fasunde tilera Ero fasunde tabela Salta vera Sou malaina Sou mai maina Ero faza vela Sigaite Mesulike Sulkare chama mai faye Sulike Sulketa kumandak saye Senanti sociawe Senanti social Senanti sociawe Senanti social Mesulike Sulkare chama mai faye Sulketa kumandak saye Senanti sociawe Senanti social Senanti sociawe Se fundi tela se sosrecho kiura kuna kamata Sentiments funaniwe Senanti sociawe Funaniwe Senanti sociawe Sentiments consumadiu Senanti sociawe Senanti sociawe Sentiments funaniu Senanti sociawe Senanti sociawe Sentiments consumadiu Senanti sociawe Senanti sociawe Que não dou vitaiza Simuno cara Satilaiza Zevotaiza Vidi wamiza ilaime Mesulike Sulkere chama mai faye Mesulike Sulketa kumandak saye Senanti sociawe Senanti social Senanti sociawa Senanti social Mesulike Sulkere chama mai faye Mesulike Sulketa kumandak saye Senanti sociawe Senanti social Senanti social Salmi miamine Salmi miamine Salmi miamina Miamina 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 Salmi miamina Fede fisats fede 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 fisats fede 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 Funda fisats funda 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 fisats funda Yo Yo Ay 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 ay
Jesosy andeha satsia andeha arivo mamo amin'ny heriny androany zay zany alleloia firy mifaly androany fanasain'Andriamanitra izy tonga teto nandray teny mamy teny masina tena marina amen avafantanao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany ankasitrao izy so avy any amin'ny fiainanao andavanandro zaka amin'ny fanahy masina ianao tonga teto amin'ity fivoriany teny notariany andreny teny fiainana mahakasika ny asarobidy ny fiombonana anomananao ny fiverenana sotra raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana maraina ny amin'ny latabatra misaotra ny amin'ny fandraisana ny fiombonana misaotra ny amin'ny fahafahana nitondra ny fiankofanay sy ny fifaliana eto anaty fiderana misaotra ny amin'ireo vavolombelona izay nijoroany ireo mpiray-tampo taminay mampatsiaro anay tamin'ity an'ity fa velona ianao sady mahay zavatra rehetra misaotra ny amin'ny afatra izay manaitra manitsy manangana mampahery avy any anatinay ihany tsy tianao ho raraka izay ary tsy tianao ho tavela eto amin'ity tany fivahinianana ity misaotra betsaka afaka miamany roso izay miombona aminao misaotra raha eo misaotra fa efa nikarakara indray ianao androany efa nikasika amin'ny fiainany tsiraray avy ho marina aminay eto ny teninao ary tsy alamainy izay rehefa fotoana iravana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho eo aminao ho ao anatinao hiasa sy hiseho ary hitahiry ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny anambarako aminao hoe hitanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen no vavaka anankiray antsika tompo taio fitoriana filazantsara atao amin'ny herin'ny androany sy lahady fangiomeloa ny tanàna vonjeo ny olona mpafantaro azy amin'ny marina tehirizy tokony mbola andreny teny hatramin'ny sabotsy lahady io mba handraisany ny famonjena avy aminao avafontananao dia mandresamin'Andriamanitra ndao tsika iompo amin'izany vavaka ho amin'ny croisade amin'ny semaine ambony raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo taiofa ny manana ny ekipa midina meloma no mikarapitso ny amin'ny herinandro farany ny communication izay efa manomboka mandeha ny sport sy ny émission maro samihafa ny fampafantarana ny olona fa ianao tompo no ilainy fangio ny tanàna arivo mamy sy manodidina ao ny olona mety hatrany amin'ny Arinarivo Soavinandriana Tsorony Mandidy Analavory Sakay mety avy aty Antananarivo Meritsetosika Fenorivo mety ho avy ihany fangio amin'ny alalan'ny fanahinao mba hisy etaeta ao anatin'izy ireo etaeta mpamonjena hifanenany aminao mpamonjy ta io ireo fotoana ny roa andro ireo arovo tompo ny installation aoka miantona aloha ny orana mandritra ny fotoana fitoriana sy ny fikarakarana tsaroviny tsiraray aho izay manana etaeta natrika sy andray anjara ao anatin'io fanompony io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tega mafitsika ho an'i Jesosy araka ny tenen'ny pasteur teo latsinainy amin'ny semaine ambony itsika miaraka amin'ny sekoly manasanao hatrany amin'ny zoma eto ary ny sabotsy maraina amin'ny herin'ny androany tsy eto fery amin'ny superu dia vity izay ho an'izay mbola eto sabotsy raha mbola afaka koa dia makany arivo mamo ho voninahitry ny tompo alleluia zarao reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen